Alarobia voalohan'ny volana Jona taona 2024 manantitra ny arabo mba mimpirarintso ho antsika mianakamo izay manaraka ny Miara Manonja MBS radio mada amin'izao andro vaovao izao, amin'izao volana vaovao izao. Saorana ihany koa ilay nahary satria raha tsy isy dia tsy afaka mihoneto isika amin'ny alalan'ny sary sy ny feo, eo ny radio mada, eo ny MBS radio, eo ny fahitalavitra MBS, eo ihany koa ny Facebook ary ao an'ny YouTube. Toy ny mahazatra dia hiaraka amin'ny fandarana Miara Manonja ianareo zany ny amin'ny ao anatin'ny ora roa mahery ihany ary ao anatin'izany no irasantsika ny raharaham-pirenena, ny resaka politika, toe-karena, ny sosialy ary ny famakafakana dia heverina fa mba azahoantsika fahalalana, azahoantsika mba hoe mivelatra eo amin'ny fomba fijery mba tsy hidy, mba tsy hoe inana mambolony fa tena hoe mba mivelatra ary misaina tsara mihitsy manoloana ny fanazavana sy ny toe-draharaha ankehitriny. Zany tsara mantsy ny manamarika fa eny anivony ny fiarahamonina eny ato anatin'ity firenentsika ity dia betsaka ny hevitra izay afafy, betsaka ny fitenenana izay aparitaka etsy sy eroa, ka ao anatin'izay rehetrarehetra izay zany ilay vahoaka malagasy dia mijery izy miaino izy ary miaina ihany koa. Ary eo zany no ahafantarana hoe ahoana ny hotohan'ny raharaha, ahoana ny fanapahan-kevitry ny vahoaka malagasy, ahoana ny finiavan'ny vahoaka malagasy hiatrika an'ilay fiainan'ny Madagasikara izay fireneny. Ao anatin'izay fiarahamonina izay ihany koa no misy karazana sehatra isan-karazany. Ao no miezaka ny amin'ny hoe milaza ny zava-misy marina, ao indray no miezaka ny miaro izay efa hoe tombontsoa efa ananany, azo manokanana iny, ao indray ny miezaka ny manarotsarona ny zavatra tena misy, ka eo zany ny amin'ny hoe fanaovana zavatra mirentirenty, fampanantenana zato sy zaroa, tsy vaovao amintsika intsony ny toe-javatra tahaka an'izany, ka manoloana an'ireny dia tsy maintsy hoe tena mila famatorana tsara, ary mila manaraka tsara mihitsy satria ao anatiny ihany koa dia tsorina fa misy mivadibadika, misy miovaova mba tsy tenenana n'le vocabulaire manahirana, hoe aleo tsy tenenana fa zay no manteny azy hoe misy mivadibadika, misy ny tsy mijoro tsara amin'ny foto-kevitra izay hijoroana izany. Samy milaza hoe tia tanorazana, samy miteny hoe samy tompony ny Madagasikara, fa ny fomba izay hoentina hitiavana n'ilay tanorazana no tsy mitovy, fa ao zany ny tena hoe mijoro amin'ny fanehoana an'izay fitiavana ny tanorazan'izay, fa ao no miaro fiatsaram-belatsia, raha vao ao dia tsy izy, raha vao ohatr'izay zany dia tsy izy zay. Eo ihany koa ny resaka fitiavan-tena, ny alo misy tatitra navoaka amin'ny banky mondiale ho teneninao rehefa avy eo dia ho hitantsika tsara hoe ay ohatran'izany ilay izy, fa dia fitiavan-tena, resaka tikely, resaka felonana, resaka fiatsaram-belatsia, zany hita eto Madagasikara. Ka zay rehetrarehetra zay zany no tsy maintsy amafisina tsara hoe raha mbola tiantsika ny mbola hikatsaka ny hoe tsaratsara kokoa, ary zay moa ny fanoriany ny be sy ny maro samy tsy te hantra, dia tsy maintsy miatrika taonan'ny fijoroana ny 2022 hoy ny président Marc Ravalomanana, tsy fotoanany mitamatama intsony zao amin'ny fiatrehana ny fiainana io sy amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy, fa tena hoe na ny ray segondra na ny ray minitra ny fotoana zany dia sarobidy amin'izao fotoana izao, fa any ambadimbadika ihany mantsy misy miezaka ny amin'ny hoe alao ampatoritoriana ihany reto vahoaka malagasy reto, alao safosafona ihany reto vahoaka malagasy reto, dia ao dia tonga amin'le hira hoe valalabe mandry, tsy resaka an'izany intsony zao satria ny fotoana tompoko dia miazakazaka isika eto ihany, ary raha ny taremarika tena izy, taremarika
tena izy de manamafy tsara sy milaza mazava fa mbola any amin'ny fara ihany, mbola lavitra be ny ezaka ho an'ny Madagasikara izany. Zay zany no fipetraky ilay isika. Iny moa zany ataontsika hoe teny fanokafana ihany satria tsapa etsero amin'ny alalan'ny faneho-kevitra maro samihafa fa de tena samy milaza zay lazainy ny karazan'olona isan-karazany arakaraky ny taizana azy ihany keo io, arakaraky ny atoko izay namolavola azy, arakaraky ny fiarahamonina izay namolavola azy, arakaraky ny atao hoe fomba fitaizany ny ray aman-dreny ihany keo. Misy koa ny toetra voajanahary zay lovaina amin'ny alalan'ny ray aman-dreny zany, iny le hoe iné, fa le akindray toetra volavolain'ny oentin'ny fiarahamonina makao amin'le olona, ka na ny iné io na ny aki dia samy mandrafitra an'ilay olombelona daholo zay rehetrarehetra zay dia manana ny fomba fijeriny izy. Karaha ny zava-misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao any dia tsy takona fenina, na ezahana pasipasohana ary tsy takona fenina ny fahavoazana izay misy eto amin'ny firenena amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy io. Tsy toe-karena ihany, tsy sosialy ihany, fa na resaka toe-tsaina, na resaka aty amin'ny tsy fahatombana ny fanabeazana aty, ny resaka maizy azy ny malagasy dia voatonona daholo, misy fahavoazana daholo zany zao ny fiainana rehefa mety hoe fiainana eto amin'ity Madagasikara ity. Misy fahavoazana ary tsy takona fenina zany, tsy takona fenina zany fa dia iainana isan'andro vao mivoaka any akibon-dreny zaza malagasy dia fahasahiranana aloha zay no mitady azy raha ato amin'ilay 700 isan-jato miaina amin'ny fahantrana sy ny fahavoazana. Tsy hita intsony zay tena hoe maha-olombelona ny olombelona amin'izao fotoana izao, satria tena hoe na ny eto anivony izao tontolo izao amin'ny resaka zavaboarin'Andriamanitra de ny olombelona no manana ny valeur ambony dia ambony indrindra. Ho an'ny mpianatra sekolelady sy ny mpianatra katesizma, ho an'ny miangona any am-piangonana sy mamaky baiboly mahafantatra an'izany tsara, fefa vita kalamina daholo aloha zao tontolo zao, zay vao namboarina ny olombelona, namatambonina Adama sy Eva, namatambonina zany hoe tena mikarakaraina mena ny maizy azy mihitsy, ka zay maha olombelona zay mihitsy no tena tsizy, tena tsizy raha ho an'ny eto amin'ny firenentsika izany. Ary ny taremarika dia milaza momba an'io tsara mihitsy kanefa ilay Madagasikara de tsy tokony ahantra izany. Inona zao no tenenin'ny banky iraisam-pirenena tao anatin'ny andro vitsy zay, mbola tsy ela akory zao no tenenindreo hoe Madagascar a un taux de pauvreté parmi les plus élevés au monde. Parmi les plus élevés au monde, zany hoe tsy tsika rery aloha zany, zay le hoe taux de pauvreté parmi les plus élevés au monde zay, fa misy firenena vitsivitsy ao zany mba hoe aorianantsika, fa ny dikany hoe parmi de hoe anisany, tsy afaka hiala bala mihitsy tsika na ninona fa anisany zany zao tsika amin'izao fotoana izao. Misy mansa miteny ny anareo koa de ohatran'izany foana no tenenina eo, fa maninona raha zavatra tsara no tenenina, ka zay ny zava-misy de tsy maintsy tenenina. De nahita ny tonony tena de hoe ahoana ary zany, nefa etsenany etsy lazaina ny aminy hoe tena miezaka mihitsy azao zany zao makany amin'ny arabo any a Dubai any, jery ny fomba fampandrosoana tanamasoandro sy ny sisa ho ataon'ny téléphérique sy ny sisa, atao nefa ny banque mondiale miteny hoe parmi les plus élevés au monde ny pauvreté, ny taux de pauvreté ho an'ny Madagasikara izany. De mbola misy ihany koa ny teneniny aminy hoe raha jerena zany sika ny amin'ny famokarana arena isam-batan'olona de mbola tena reraka koa satria fahadimy avy any amin'ny farany, zany hoe fahadimy alohan'ny farany,
zay maromarina kokoa. Fahadimy alohan'ny farany ry Mozambika mba resitsika sy ry Centrafrika ao arinantsika zany reny fa tsika zany raha hoe eo am'izay resaka hoe famokarana arena izam-batan'olo an'izay banque mondiale ny teny an'izany fa tsy zay no miteniteny eto dia fahadimy alohan'ny farany no misy amin'ny Madagasikara am'izao fotoan'izao. Zay no misy atsika. Dia ankoatran'izay ihany koa de mbola ambany koa ny atsika zany ny antsoina hoe PIB par habitant ho an'ny eto Madagasikara tsy misy afa-tsy $2.9 fotsiny tamin'ny taona 2022. Plus faible au monde ihany koa zany tena hoe anisan'ny reraka maneran-tany raha zay resaka hoe PIB par habitant izay ho an'ny eto Madagasikara $521 fotsiny. Tsy gotean'ny zaza Amerikanina akory zany na vola tena hoe kirakira ho any amin'ny firenen-kafa nefa ho antsika eto Madagasikara de zay le izy. Ankoatr'izay moa zany raha mbola miresaka aty amin'ny resaka hoe dette publique raha hoe fandraisana zany amin'ny resaka hoe PIB de tena rerakitsika. Resaka trosa zany, resaka trosa dia vangongo ho an'ny eto Madagasikara. Etsy andaniny nefa ny resaka zay voizina eto amin'ny firenena raha amin'izay resaka hoe resaka fiatrehana ny fiainana, resaka fahantrana sy zay dia tenenina foana etseroa amin'ny eno manjery etseroa efa misy tompon'andraikitra milaza de ny amin'ny hoe tena mety mihitsy ny fampandrosoana eto Madagasikara fa raha ohatra ny kanisany tsy fahombiazana de noho ny ady Ukraine natonga an'io noho ny Covid natonga an'io ka aleo tsy hoe ifanometsiny fa mbola mila manda 2-3 efatra mihitsy izay vao tena hitanareo ny fampandrosoana ny eto amin'ny firenena. Ka iza mahita an'izany hoe manda 3-4 zany maty ihany marary ihany sahirana ihany ny am'izao fotoana zao aloha mitadiavany gasy zao izy ny tsy mihinan-kanina zao efa akaiky ny fampidirana amin'ny mpianatra efa niresahana teto tena efa mihoatroatra aloha daholo ny ray aman-dreny satria miakatra daholo ny vidin'entana rehetra tsy voafe le vidin'entana ninona resahana eto tsy voafe. Dia izay no zava-misy ny amin'ny hoe mila tena manaraka akaiky dia akaiky isika satria ny mamafy zany resaka hoe hevitra izay atao hoe pasipasoka fotsiny debe amin'ny zao fotoana izao ary manao ny ainy tsy ho zavatra mihitsy izy ireny fa ny aty anivon'ny fanoerana misy ny RMDM, misy ny atika Madagasikara président Marc Ravalomanana ny lehibeany dia mazava tsara ny foto-kevitra ny aminy hoe tsy afaka hitaza-posiny kosa manoloana itya fahorian'ny gasy ity de ho tazanina fotsiny am'izao zany izy io de tsy teny zany fa ty hoe mety io nefa ny vahoaka malagasy ato efa teneniny taremarika eo amin'ny sehatra raisam-pirenena efa tena faible, pauvre, mahantra anisan'ny tena tsy tafavoaka intsony raha ny eto ambonin'ny tany. Eto ambonin'ny tany io resaka io fa tsy aty Afrika fotsiny eto ambonin'ny tany tompoko dia amafisany reny taremarika ireny. De zay zany no tiana mafisana hoe tsy afaka ho jerena fotsiny am'izao izy ity indrindrindrindra isika menakavy manana taranaka de ahoana zany reo taranak'ireo 700 ireo le 100 ane milamina izy sasany zao ohatra hoe fa manana zay programany ihany izy ao anatin'le milamim-piainana zay le filaza azy hoe milamina ny fiainany tsisy raraina an'izay hoe taux de pauvreté ihany tsisy raraina an'izany fa ny azy aloha rehefa misy tsy metimety eto Madagasikara izy eny manana trano finenana 3-4-5 any ivelany any raha ohatra izy tsy salama eto manofa fiaramanidina izy de lasa de any eto Saint-Denis no akaiky indrindra
Misy hoe any a Frantsa, any am'rehetrarehetra any no mitsabo tena fa ianao aiza. Raha vao tratran'ny aretina mafimafy ianao de efa sahirana, kofona. Zay le fipetraky le izy. Ka raha ohatra zany ka tena hoe tiana ilay tanindrazana, tsy maintsy reto 70 reto no jerena. Tsy mety tsony zao ny président Marc Ravalomanana teny faravohatra fakimaly. De efa tena tsy izy tsony zao. Am'le maolona mihitsy zany io resahana io am'le maolona. Ka rehefa mitranga zany ny antsoina hoe crise, indrindra hoe crise toe-karena, crise sosialy, dia tsy maintsy ireo maro anisa sahiran'ireo ihany no itotonan'ny rihatra. Zao mantsy. Ho avy zany zao tsika am'ty resaka vidin-dasantsy ty. De teo aloha io zany teo zany io vidin-tsolika io le nem-pompe io izy io zany efa tany amin'ny volana Jona 2024 no ohatran'io zany io vidin-tsolika io. Le nem-pompe io resahana io tany amin'ny volana Jona 2024. Zay le izy. Zany hoe 2019, 2020, 2021 zao tsika hiditra amin'ny Jona 2022 zany. Efa nisy taona maromaro zany no io vidin-tsolika eny amin'ny pompe io no niainana raha ny teto Madagasikara. Tao anatin'izay de nisy zavatra famaofao be dia be fa tsy fantatsika. Tsy fantatsika mpanjifa, tsy fantatsika olom-pirenena. Fa be dia be zany ny zavatra famaofao tao. Ary nisy ny zavatra tsy ampahafantarina ny vahoaka. Tsy ampahafantarina ny olom-pirenena, indrindrandrindra ny aminy hoe raha zao zany ny vidin'ny 2 litra dia ahoana ny momba ny misy resaka hetra ao, misy resaka vola alaina amin'ny hoe fanamboaran-dalana ao sy ny sisa. Betsaka ny tsy mahalala an'izany. Mpanao gazety moa ny ankamaroany mahafantatra, ny économiste mahafantatra fa ny atao hoe olom-pirenena izay mampiasa vola, mandoa vola, raha andeha taxi brosy izy, tsy mahalala hoe io gasoil solika miditra ao anaty fiara io anie ka ohatr'zao sy ohatr'zao sy ohatr'zao ny fandehan'io, tsy fantany zany. Fa ny fantany fotsiny de hoe ohatrinona ny frais de mandoa frais izy de mandeha izy de mandeha any am'izay alehany ihany. Zay ny fantatry ny olom-pirenena zay. Fa le kipitsopitsony ao zany tsy fantatra. Fa rehefa tonga ny fotoana zay ampiakarana ny vidin-tsolika tompoko, eo vao samy gaga. Dia zay vao mandeha am'izay no hoe zao na tonga an'io, zao ny resaka prix de référence, oy. Tsy fantatry ny saravabe-bahoaka zany. Fa ny fantany fotsiny de hoe zao ny vola miditra amiko isan'andro, zao ny vola izay natokana ho an'ny saran-dalana raha ohatra izy mandeha miasa, de raha ohatra izy hoe mandeha mivarotra entana, mitona entana zany mitondra ny entany, dia le olombelona mandoa frais dia ilay entana ihany koa atao ary ambony porte-bagazy ary na sisy ao anaty malina sy ny sisa ao, andoavana frais ihany koa reny. Zay ny fantany, zay ny fantatry le olom-pirenena mikanjiny isan'andro. Zay zany no fipetraka io. Fa izy tsy mahafantatra an'izay hoe zao resaka compagnie pétrolière sy ny sisa tsy fantany zany. Kanefa le izy rehefa hoe mandeha zany mikajy any ambadika any, samy milaza ihany koa ny aminy hoe maharary azy izay rasa mangaika mifamatotra amin'io resaka solika io, dia hipotra am'izay le prix rehefa aveo de misy fivoriana ary dia eo zany vao gaga lay mpanjifa, lay sarambabe-bahoaka am'izay le mpampiasa le solika isan'andro. Tafiditra ao ny mpandeha, tafiditra ao ny tompona fiara, tafiditra ao ny chauffeur, tafiditra ao daholo zany. Eo vao samy gaga hoe fa ahoana izy zany. De raha ny zava-misy zany aloha zay niainana hatramin'izay dia sahirana ny fanjakana am'izao fotoana zao am'ty resaka solika ity. Sahirana fa tsy te hiseho izy, tsy te hiteny izy amin'ny vahoaka malagasy, amin'ny olom-pirenena. Tsy te hiseho izy satria raha vao hoe maneho be am'izay zany de
hoe maneho afahalemena zany a tsy arakaraka ilay zavatra nampanantenana nandritra n'ireny propaganda reny efa impiry zay no nikitiana ny gouvernement de hoe zao de hoe tena gouvernement tany asy io sinsisa fa eo am'izay ara no jerena hoe ahoana ny fandehany ity a viditsolo-kity io zany a tsy voatery hoe ekonomista be tena nandalina be momba ny toe-karena de mahatakatra an'io fa tena fomba fijery fotsiny a mahitsy ohatrika hoe tamin'ny volana jona 2024 no ohatran'io zany a ny vidin'ny solika teny amin'ny pompy dia tam'izany moa nisy fanazavana be deaibe hoe io ane tazomina amin'io viditsolika io tazomina amin'io fa misy fotoana zao hoe miakatra ny vidin'ny solika anatin'izay fotoan'izay miakatra ny vidin'ny solika ao amin'ny tseny iraisam-pirenena dia ny tsika nefa mbola amin'io vidin'io any de mba hoe mba mety amin'ny rehetrarehetra izany tena fahaizana mihitsy zany nefa nisy fotoana tamin'ny covid reny io viditsolika io ny ray baril efa tena tokantrany amin'ny $10 ny ray baril fa ny tsika tsy nanaraka an'izay tsy tena hoe nanaraka an'ilay lalàna ny tolotra sy ny tinady zany a ilay izy nisy fotoana zany efa tena hoe latsaka be ny vidin'ny baril raha zay fotsiny raisina ohatra fa mbola misy zavatra fa dia ny tsika zany a io ihany rehefa nidangana am'izay ilay vidin'le solika fa mipoaka ny ady tady sy ny sisa dia eo am'izay zany le izy de hoe ohatrany tao tena tsy mety tsony izy ty fa tsy maintsy ho voakitika ihany ny vidin'ity solika ity zay aloha zany a de fa misy tsy fifandanjana ny amin'ny lafiny fampiarana an'ity viditsolika ity fa akoatr'izay ihany koa ireo kompania zany pétrolier de fa miteny foana ireo miteny foana ary efa tonga hatrany amin'ny fitsarana tany io raha io hoe ka ny volanay ane mbola misy vola be tsy voaloha de ny ata moa zany ny fanjakana miteny hoe oka aloha fa ny fitsonjovana ny intérêt public ny tombontsoam-bahoaka no tsy maintsy jerena aloha dia eo zany le izy ka raha ohatra zany hoe tena nanenjana ny compagnie pétrolier de kofiny eto daholo zany ny rehetrarehetra dikan'izay efa hatrany amin'ny fitsarana tany ty raharaha ty de zao zany zao de hoe misy fivoriana tsy misy fivoriana ary mikiropaka ny eo anivon'ny fahefanam-panatanteraka eto amin'ny firenena am'izao fotoana zao hoe ahoana tsara zany ny fandehany dia resaka viditsolika ity de eo zany ireo groupement pétrolier zany manery ny amin'ny hoe aloavo ny volanay mbola tsy voaloha tsy mety aminay tsony ny toedrara am'izao fotoana zao eo amin'ny resaka viditsolika ny mpanjifa nefa etsy an-daniny milaza ihany koa fa hoe io viditsolika am'izao fotoana zao zay ampiariny io ara nefa tsy zaka de ahoana moa zany efa tsy zaka io dia lavitra ho an'ny eto Madagasikara ilay antsoina hoe société de consommation satria zany mantsy zao ny eo amin'ny atao hoe tsena maneran-tany le hoe consomme am'le hoe manjifa zany manjifa zay no tena hoe efa hoe fomba fiainana amin'ny fomba fanjifana maneran-tany fa ny eto Madagasikara zay satria tsy tafavoaka tsy zaka n'ilay fa efa mividy zany ilay izy akoatr'izay anefa masahirana ny fanjakana ihany koa zany ireto le mpamatsy vola mahazatra ihany koa mandritra an'izany dia manara-maso akaiky de akaiky anisan'izao ohatra hoe ny tahirim-bola iraisam-pirenena fangaro eny mijery fotsiny am'izao satria ny tsy fetezan-javatra teto Madagasikara de efa olana ny tambatambatra io de zao kofina zany de mikiropaka miodina de eo nefa miodikodina eo ihany ny mpanjifa zany tsy mahazaka n'ilay vidim-piainana efa tsy voafe ny compagnie pétrolier tsy miteny hoe aloavo ny volanay sepotra koa zay koa mpandrarako ka privé zareo ka normal be ny compagnie pétrolière ohatra mitabadama satria izy zareo koa privé zay tombony alainy any tombony kajy anazy zay privé fa tsisy ndeha hanao asa soa zany io amin'ny resaka tahaka anytony de compagnie pétrolier tabataba ny mpanjifa tabataba
ny mpamatsy vola manao olemain hoe tandremo a ny femi zany anisany ohatra tony zao tony resaka hoe facilité élargie du crédit tony fa nga tony mandeha ho azy am'izao ianao zany efa voafantotra ao anatin'io satria efa nanao siny momba nyty le faiky ty ato nefa ny solika lalalala be de ozo a le ray aman-dre zay hoe zaranga teo izy tena tsy te hipetraka eo amin'ny toeran'le fanjakana mihitsy am'izao fotoana zao tsy te hipetraka eo amin'ny toerany fa magaga ozy le fihetsika ivelany le fihetsika isanandro zany amin'ny hoe fihetsika ataony ny ampitondra fanjakana ohatra milaza hoe tena mandeha ny raharaha fa le ao ambadimbadika ao na afenina tony inona tsy maintsy fantatra foana ny tena marina satria raha ohatra nytony hoe compagnie pétrolier to zao kajene mandeha ao société ohatra ny société rehetra io resaka hoe compagnie pétrolier zany misy hoe arere misy volandrareo tsy voaloha sensisa de voaka malagasy ato 700 miaina any ambanin'ny fahantrano ianao ikitika viditsolika inona zany no fandehany eto raha ohatran'izay mifandehany zany hoe na hoe manampahaizana tahakany inona raha dia sahirana amin'ny toejavatra tahakan'izany kanefa l'izy rehefa tena hitsinany de vokatry ny tsy fahaiza-mitantana misy masany teny hoe ka iza moa ny nanampo covid nga misy manampo aretany zany iza moa ny nanampo an'ny ady any Ukraine tsy izany ny elana bala tsy izany ny elana bala ny zaza malagasy tsy mahafantatra ny ady Ukraine any tsy fantatra ny zaza malagasy zany fa mifantany de hoe mianatra izy misakafo ara-dalàna izy mba mandeha transport tsy reraka izy fa misy ane mandeha tongotra hatrany amin'ny 10 kilometra le retour zanaka malagasy mandeha mamontsy fianarana so tsika varivariana amin'ny eto Antananarivo eto fa any ambanivohitra any zay mpanao gazety mandehandeha tsy vao zao fa naharitraritra dia misy mandeha tongotra ny zanaka malagasy zaza malagasy lavitra de lavitra satria tsy manana sara pitaterana ny ray aman-dreny de io zany zao dia ataontsika hoe andravonana azy tsotsotra fotsiny fomba fijery mahitsy tsy hoe mandalina be na ohatran'izany fa lay fari-piainan'le malagasy araka ny tenen'ny banky mondial atao hoe fa ambany de ambany mbola hoe hodondainany viditsolika amin'ny resaka transport satria isika aloha zany de mbola miankin-doha amin'ny resaka lasance sy gazoil aloha ninninona teneniny eto hatrany amin'ny herinaratra hatrany amin'ny fitaterana isan-karazany vo io no mikoaka hitram-pandeha de voan'ny gripa daholy ny toe-karem-pirenena raha ny ety Madagasikara satria isika mbola miankin-doha amin'io isika mbola tsy mamokatra raha ovinanao ihany no hitranga ozy izy maly eo zany efa ely zay hira zay fa tsy zao tsika mbola manafatra solika voadio avy any ivelany manafatra mivantana izany zay zany no iainantsika am'izao fotoana zao de eo zany lay voaka malagasy hoe de ahoany zany tsy hoe mampitahotra akory tsy zany fa milaza ny zava-misy mba hatonga tsika mba hisokatra ny fomba fisainatsika sy ny fomba fijerintsika amin'ity raharam-pireneny ity Madagasikara zay atsika mianakavy zay mantsy no anisan'ny dika n'lay atao hoe antso na appel nataony ny président Marc Ravalomanana fakomaly teny faravohatra nisy antso ho an'ny vahoaka mpiray tanindrazana tao nisy ny ateva tany amin'ny miaramila tao nisy ny ateva tamin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena tao fa le hoe ny antefa tany amin'ny vahoaka malagasy ny olom-pirenena zava-dehibe iny satria ny olom-pirenena no miaina ny fiainana isan'andro raha voakitika zany zao ny viditsolika io koa am'le resaka hoe vocabulaire tsy hoe amboamboarina koa le vocabulaire de hoe so de indray de hoe isy fanamboarana ny viditsolika tsy zay ny tena malaza azy raha hoe tena hoe voambolana fa hoe raha io zany zao ny vidiny am'izao ka miovy io raha jerena ny contexte isan-karazany dia fiakarana no izy fa tsy hoe fanamboarana ahoana fiakarana raha
raha oharina amin'ny fomba hiatrehan'ilay vahoaka malagasy an'izay raharaha izay efa fantatra efa ela be zay fa io resaka solika io enjana be io raha vao io no voakitika enjana be fa tonga de voakasika daholo mihitsy ny lafim-piainana isan-karazany ninoninona fahaizana hoe miteny eo hoe resaka teknika prix référentiel sinsisa le vahoaka malagasy mihitsy nefa vizana nefa tsy tokony ho vizana raha to ka mipetrapetraka tsara ny fahaiza-mitantana tsy misy ny fitiavan-tena tsy misy ny hoe tsy fanarahana ny lalàna dia mba iverina hoe azo azy any tsy takan'izao tenen'ny banque mondiale n'izao ny laharana misy an'ny Madagasikara fa tsika zany de any amin'ny rambony any foana alefa ihany ty raha tika any amin'ny rambony foana isika zay zany ny momba an'iny ka de zao no izy atsika rehetra zany de mila manaraka tsara an'io resaka hoe viditsolika io fa mandeha fivoriana any mandeha fivoriana any satria samy may am'izay mamay azy ny sehatra isan-karazany na ny mpandraraha na ny mpanjifa mpandraraha koa ny mpanjifa satria ho andreny fandrarana amin'ny orinasa reny zay mampiasa machine na mampiasa solika raha vao mampiasa solika de fa ao zay eny ary toy ihany ny fandaratsika fa tazana eto ny namana faniry razafy manantany efa tazanao ihany koa andriamatoa Motarson aleloha ihany zay andray anjara ihany koa izy toy ny mahazatra rehefa laribia ohatran'izao ny amin'ny hotoyan'ny fandarana izany fa dia ny anjarako moa zany dia nanokatra sy nitondra niny resaka momba ny resaka viditsolika ny momba ny toeran'ny Madagasikara eo amin'ny resaka fiarina manerana an'izao tontolo zao zay tena mbola mampalahelo tokoa aloha raha ny zava-misy dia maraparanako ny anjarako angamba aloha dia iresaka kely isika ndray miserana fotsiny ny atao hoe tena hoe zavatra mitranga ho an'ny anio alina zany de inona moa zany fa ny resaka fionan'ny Ghana Black Star ny Ghana zany sy mipare Madagasikara amin'ny lalao baolina kitra fiadina ny feditoerana amin'ny kanina 13 sy 20. Izy io moa zany dia amin'ny 10 alina eto Madagasikara izay lalao izay dia any amin'ny kianjan'ny Cape Coast Sport Stadium any Ghana no anatanterahana an'ity lalao anio alina ity dia pare amin'ny endriny vaovao indray zany zao no amin'ny ankapobeny no hitatsika amity de hoe ho hita eo zany zay fandehany izay lalao izay dia ty kianja ty moa zany somary kelikely ohatrohatra ny kianjana laribia ohatrohatra an'io ny beany zany kely izy raha oharina amin'ny kianjan'ny bare zany etsy Mahamasina fa nisan'ny kianja ekeniny eo anivon'ny kafa ihany koa zany satria efa nisan'ny nandray ny lalao fiadina ny tombon-takan'ny Afrika ho amin'ny ekipa pirenena amin'ny tamin'ny vehivavy zany tamin'ny 7 sy 20 izany dia ao amin'ny groupe E no misy an'ny bare Madagasikara miaraka amin'ny Angola sy Centrafrika Ghana, Madagasikara, Angola, Centrafrika zay zany miaraka amintsika amin'ny groupe eo de vita io lalao anio alina io zany dia misy indray ny lalao manaraka tsy de hoe la amin'ny 5 jona amin'ny de misy zany amin'ny misy calendrier maromaro zany fa any amin'ny septambra zany ataontsika any amin'ny 20 septambra any de Centrafrika indray zany no ikatroka amin'ny atsika zany de mbola misy fionatsika amin'ny ekipa hafa zany takany hoe Angola zany reo ray groupe reo zany dia mbola miona amitsika de Centrafrika any amin'ny 17 septambra any koa mbola misy lalao ihany koa fa de hitatsika eo zany hoe anahoana lay izy ny tiano tenenina fotsiny de zao alao tena hoe ifantoka tsara amin'ny mpilalao zay resaka any ambadika any alao mihitsy aloha zany ho any aloha fa rehefa miteny hoe Madagasikara de Madagasikara zay ny resaka fa ty le japijapina atsika itikidirana daholo ty ana rehetrarehetra manahira na le joueur ambony kianja sahira-tsaina
amin'ny izay raharaha izay ka dia ny fatoantsika zany dia ny lalao ny Black Star ny Ghana sy ny Barea Madagasikara anio alina amin'ny 10 ao amin'ny kianjan'ny Cape Coast Sport Stadium any Ghana izany. Ghana moa any Afrika andrefana no misy azy eo anelanelany Côte d'Ivoire sy Burkina Faso ary Togo. Zay ngamba ny momba an'iny fa dia iny moa tsejatsejatra ihany. Efa tonga eto namana faniry, miaraba ny namana faniry ary ndahoary satsia. Ya, miaraba rina de miaraba ny mpiaino ny mpijery atsika ihany koa any amin'izay toerana rehetra andraisan'izy ireo ity fandarina Miara Manonja MBS Radio Mata ity. Miaraba mazava ho azy ny namana teknisianina amin'ny MBS sy ny namana teknisianina ireo mpiara-miasa eo ny Radio Mata zay Miara Manonja amintsika amin'izao maraina izao. Miezaka ny mijery ny calendrier rina efa manitsaka ny volana Jona zany tsika. Satria voalohan'ny volana Jona tsika amin'izao fotoan'izao. Ity moa le ambara hoe volan'ny ankizy. Afana izany na tsy zany aza mamaritra zavatra betsaka ty volana Jona ty ao anatin'ny fahatsiarovana ny fiverenany ny fahaleovan-tena rehefa manantanina ohatrohatran'izao zany ny volana Jona. Ny volana Jona mbola anatin'ny fivorena ireo androm-panjakana zay manao lalàna zany betsaka ny zavatra mbola handrasana sy hoenonao anatin'izany androm-panjakana izany. Akoatran'izay ny hafanany rivotra politika zay efa mahazatrantsika resaka an'izany satria dia omaly ny mpianatra, mpampianatra, mandeha ireo tsy nahazo vola tany amin'ny fond d'entretien routier, mandeha ihany koa ireo tsy faly amin'ny tsy nahazona ny karamany eny anivon'ireo toeram-piasana samihafa na ho an'ny mpampianatra io na eny amin'ireny fandanjana fiarakodia ireny io marobe de marobe le izy misesisesy amin'izao fotoan'izao sy ireo zay mbola tsy nandray ireo vary mangatsikany zay mitovana any amin'ny raharam-bola mpanjakana sy ireo manandrara amin'ny fanjakana zany rehetrarehetra resantsika izany fa na eo aza zany dia adiditsika ny manome courage aloha zany ho an'ny vahoaka malagasy miatrika izao lalana tena manonja ranomary tena mitopatopa tsy hay zany izy ty ohatran'io le lakambejo sa lakanjejo moa fiteny azy satria lakanavezo izy io manko ny tena fiteny amin'io zany ny vezo ty manjono de mahazo any faridranomasina iny ny vezo de amin'ny akabeany amanalina zareo manao an'io asa fanjonoana io de zay le hoe lakanjejo tsy hoe le lakana njejo fa le lakana vezo zany ka rehefa mandeha mitopatopa eny ampovoan'ny ranomasina eny de matetika indraindray anatin'le misamboaravoara le rivotra io de misamboaravoara koa ny onja de manomboka mandeha nikotroka samihafa rina de milatsaka ny orana miova ny endriky ny lanitra lasa memainty de mafy zany ny famondrana ny lakana eny ambony ranomasina eny de eo le tsy fantatra amin'izay rehefa aveo eo le hoe very repère ka na misy boussole raha manahirana mamaritra an'le izy hoe nde hitodika mena atsimo ty sa mietsinanana sa menandrefana sa menavaratra ny lalan'ity lakanyty zay ny zava-misy amin'izao fotoan'izao ny sary misy eto Madagasikara tsy hainao tsony zany aiza eo ambony rano sy lakany tsika ty tena mbola misy mpovoy tena azo antoka ve hatramin'ny bosiko miaraka aminy tena mbola mahatafavoaka n'ity raharaha ty fa de atsiarovako an'le sary tadidiny rina tsara angamba ny tany amin'le Jésus de Nazareth iny de le sentandika amin'ny teny gasy de le mbola natory ny tompo tamin'iny de le misy miteny hoe ay maty isika de zay misy ty zava-misy ty le miandro famonjeny ty zava-misy ty mitopatopa zany io rano io mafy be de tsy haino efa mikarapoka ny vagy zany menjera ao anaty lakana de mba misy efa sekosy mafy be amin'izao fotoan'izao ny sakafo tsy isy tsony ny lany ny vivra reraka raha teo koa ny mpiara-dalana ao anatin'ny lakanao ianao fa tsy mahita hoe makaiza ny orientation ty fa zay hitondrany an'io vagy io zay manko ny endriky ny fifindramonina taloha de entin'ny rivotra de mahazo morotsiraka kely de eo ny découverte anatanàna taloha nisy an'izany fa ity tena ohatr'izay mihitsy le Madagasikara tsika raha teo île grande île
de tsy fantatra ntsony mahakaiza zany le misy atsika ty atopatopa an'le rivotra atopatopa an'le onja ary mifatratra le rano be miova ny toetrandro de tsy afaky ny atokontsonytsika an'le bolakana na le bolakana ary mbola anotaniana metrahampantiny ao sa tsy ao mbola manana courage amindran'le izy hoe dikan'izay na ty mila bouée de sauvetage na ty tena tsy maintsy tady lakambe mihitsiny ahafahana manao évacuation manao sauvetage ihany ko ao anatin'izany adevitra resantsika rehetrarehetra zany fa mafy be le mahazo an'le firenena am'izao fotoana zao tsisy vaovao tsara mihitsy zany re eto Madagasikara tsy misy vaovao tsara retsika isan'andro zany dia vaovao mihiba avokoa ny entsika negatif zavatra resahandrina teo tena zava-dehibe mihitsiny io resaka solika io asara fatatsika tsara ny tena mahazava-dehibe fa mazana ary tsy azo idivirana mahadika azy velo hoe incontournable tsy azo idivirana ny fiakaran'ny viditsolika de inona zany no ambaran'le fitondram-panjakana tsy mpaome vaolana ary tsy mahita vaolana de efa zao ny zavatra iainantsika zao tena resahantsika foana nke zany isan'andro omaly de misy kidina pinina tamtampoka eo de misy zazavery riombay mitady isan'andro zazavery nombay mitady ary tsy hoe zazakely fa hatramina vehivavy lehibe de mitantara de hoe nisy naka de nentina tany de nisy nanipy tankatikata raha de fanina de mitsabo tena inona daholo zany kidina pinina tsy kidina pinina ero misesiny zandaro miaramila voatifitra miafronte am'le dahalo tena manao ny ataony any ambany volo any tsisy ainana ntsony na ny sakafo ninona tsy tafatompona ntsony ny tatsa mazana be le izy zao zany tena ohatrany tena tsisy fanjakana zao mialatsiny mety tsy ho zaka amin'ny fanjakana ny resana am'izay satria zareo no miteny an'le misy présence de l'état any io hoe minao tsisy an'izany zao vahoaka miady rery no misy ao vahoaka milomano misy ao manavy tena sisa vaoaka anatin'le lakana kely de io mbola tsy fantatra hoe aizy ty no ale morotsirakaiza ny faharana fa tena mazana le izy am'izao fotoana iresantsika zao de io endry zavatra rehetrarehetra io mbola tratra n'lay skandale n'le fanjakana koa manahira isan'andro na afakely indray na enonan'le hoe tena ny prime ministre ve nama tena mba hafahafa kosa varina mandamina n'le adin'le gouverneur sy le député any mahajanga zany ve ny tokony problème ngeza be mihoatra n'le adi-piaina n'le vahoaka malagasy am'izao fotoana zao zany ve ny tena important efa avy tamin'ny fianaratsoa am'le stabilité du régime am'le réélection le président am'le 2023 efa lasa mbola miazakazakany efa miaraka amin'ny ekipa lasa midina manao terrain politique mihitsy le premier ministre le chef du gouvernement le bian'ny administration tena hafahafa mihitsy noa zay ny tiako tenenina amitsika hoe tsisy zavatra mahafinaritra mihitsiny zavatra re isan'andro san'andro tsisy ao anatin'izao adevitra zao ka io moa zany de ohatran'izay le izy efa io le pratika an'le régime sady mijery any satria misy vaovao kely maro samihafa mirotsaka zany ty de tsy maintsy jerevako le izy de zay le pratika an'le régime de efa miaina sy manaraka an'izay fotsiny zany tsika io zany zao fa mampalahelo anatin'le izy le vahoaka mijaly mba mampalahelo any mahazo an'le mpivarotra efa tena hoe zara raha sisa mahita activité nde hivarotra lamba kely ary le activité amin'io efa tena be da be le inona moa zany le tiako tenenina efa be da be le
sady mitelesarge zavatra fa misy zavatra ovakiny rehefa vety tonga avy ato a de manao telesargement kely vetivety a le activité amin'io efa betsaka manao fa de zany hoe mba miezaka zany le malagasy mitady asa atao de mivarotra kely tsy hitanao kory le valeur an'le entana verni kely de sertety kely de inona ty le try ny fatoram-bolo kely ty fa mbola enjehana foana kiraro zara fa mba misy kiraro anankifolo 1 12 mba mivelatra ao akana tombony 2 raha be indrindra kilalao kely tsy de makaiza fa mbola roanao le mpivarotra ianao milaza fa manana vaolana momba ny embouteillage momba mivarotra moron-dalana le mpivarotra indray ny roanao le mpivarotra nefa tsy manana solution ntsony raha ohatra ka tsy manao ny asa fivarotana io anao inona izy raha pitso anao inona izy raha afaka pitso zany ge problema daholo zany e tena manahirana le zava-misy de azakazahana roana enjehana le mpivarotra de ndeha ampitombony tsy anasandray le malagasy efa mba ninana tamin'ny vilia tsara mihitsy nandoatra vary tamin'ny sotro be intelo isan'andro ny tsy momenao fahafahana tsony fa vary indroa isan'andro tany elolo kely tany 3 taona lasa zay mba ninana tamin'ny sotro tena mba normal tam'ty taony ty noho ny krizy mifahantrana tsy faiza mitantana de zara fa mahita ray vilia ary efa mba mitsitsitsy fomba finanankanina tsy am'le sotro normal intsony sotro le hoe cuera soupe efa cuerana kafe le sotro kely efa ino mba hinanina an'le vary kely tsisy loka vary soso be rano tsisy siramamy tsisy sira mbola tapian'le fanjakana indray tsiditra any ambavan'le vahoaka le vary kely le rano sotrona nefa tsisy sarbo andrahona azy mba ho rano mafana sahaza ny vatana zany ane etsika rehetra atao amin'ny fitondram-panjakana io e je olona miasa tsy mahazo karama zay mba mivarotra kely satria tsy manana solution na création d'emploi le fanjakana pena zay vary kely sakafo kely miditra ao ambavana tapiana indray efa mba tehina sotro kely ny inaran'le vahoaka sakafo efa tsy mahavita ntsony ny maraina atoandro arivo mbola tapiana indray tsy mahazo minakanina ko aizary izy tsy hitady ve ianao tsy manana solutionko volam-panjakana lanilaninao fotsiny anaovanao eraoera salega eraky ny tapo tanety redynamisation na balle sy spectacle ny ataonao andanina ny volam-panjakana etseroa miaraka amin'ny olo mpanjakana zany zava-misy eto Madagasikara am'izao fotoana itenenantsika zao de mampalahelo mahazo an'le vahoaka malagasy eny amin'ny setra rehetra zay misy azy any ty izy le vahoaka hitako tsara misy le interview nataony namana mpanao gazety mba lazao mialoha zay tsy manda efa mba mitsotra nke le vahoaka e à la fois io fatana fa secteur informel izy fa mba lazao mialoha zay de mba miovaolana zay fa inona ary no ataonay angalatra ve zay hipetraka any an-trano zay anao rami raha anao rami zay tsy manana fankelo ampedina mipaka goma azo foana de anao inona de any azagagytsika raha ohatra ka hoe tombo mpangalatra tombo mpisoloky tombo mpanendaka mpamon'olona mpanao kidinapinina mpivary tena sy ny sisa de lasa le asa zay mba hoe nisy vola kely nentinety tamin'ny tsirairay satria vitsivitsy any am'fokotany lasa feno mpanasa lamba any am'fokotany satria tsisy le asa de voatery manasa lamba sisa ny asa ataon'le vahoaka le rem-pianakaviana tena ilalana de maka sisin-drano kely de ana de zara fa mahita lamban'olona sasana nefa zany de tena anisany navelona fianakaviana tamina fokotany maro teto satria vitsy mpanasa lamba zay manao an'izany ho asa zany ho professionnel manao an'izany fa mahita olona tsy nietreritra an'izany mihitsy ianao lasa mpanasa lamba olo le olona tena mba menatra tena kivy ianao tena zany ve sisa fa ahoana ka tsisiko ny kisy tsy maintsy mianatrako le asa laza le sasa lamba amin'io
3000 ariary 4000 ariary 5000 ariary raha be indrindra zany 5000 ariary teneniko zany ny saraka tsaha 4,000 ariary nefa tsy mahita an'izany korona mampalahelo le situation misy eto Madagasikara fa zany anaovantsika fampidirana zany mba ho tonga saina ny rehetra mba ho tonga saina ny rehetra hoe tena mbola mety ampiko ve zao azo fiainana ve zao mendrika eo anatrehan'ny taranaka ve zao izao ve no mendrika ampilovaiko ny taranako ao arinao misy réflexion betabe tadiavina amin'ny olo-pirenena zany na fandinihan-tsaina mila malakon-dratsika mila misaina zany mandinika zany fa tena mahita olona ianao vo teo nahita olona efa tonga ao anatin'le taxi be le olona mipetraka de misavasava posy tsy misy frais ay tena diniko any an-trano nefa zay zao mba volako 5000 francs arivo ariary de fampicomprendre kosa osa le receveur de ahoana tena mialatsiny rse aloha hitsana nefa za zao amonjy fotoana aloha ialeto raha ohatra ka tsy mety mampalahelo izy miasa saina le ray-mpianakaviana nefa zay zao mivolakeloko taty tsy manana koatran'izay a de mba misy mamalahelo akaiky alohako ny frais andramose misy mandoa frais de misy miteny ty mba hanaovanao frais retour fa nitomany le ramose ao anaty fiarako ty tompoko tomany le ray-mpianakaviana fa maninona ramose reraka tsy manam-bola ty zao omenareo ty de ty zao mba izodanako sakafo kely de ty mboatra zao de lasa misy solidarité créé tampoka ao anatin'le fiara fitateram-bahoaka tsy spontané fa créé ay aty amina misy an'izao ity misy ety mitsainga fa nambatambatra eo de mba faly le ramose ty mombatany de mba mampisekara olona ohatran'izao ay le mba manana ny maizy azy le olona fa tsisy asa tsisy nininy de lasa olona maneranera sisa mitady zavatra kely atao an'ny fianakaviana de mitomany mazana be ndraindray efa milamofo milamony tena eritreretanareo am'izany lehilahy tokony atanjaka lasa marefo ara-tsaina miatrika an'le situation eto Madagasikara fa tsy mety trapan'le fitondrany zany fa ho avy eto antomota rehefa vi resaka fa ohatry mbola mahita zavatra pozitiva foana le fanjakana rehefa miresaka miainga avy any ministre ny finance avy any tena trop trop de mahazo avao zany tsika am'izao fotoana zao ny andro any fotsiny de asa zay hitranga eto Madagasikara re olona $116 ny baril ny solika am'izao $116 ny baril ny solika amitsika miteny zao de ny compagnie pétrolière manenjana le fanjakana sepitra tsy mahay mitatanako olona efa tena nanao fahatsona olona tsy navita mbola averina anaty gouvernement tsy vita ny averina ndray sasany omena andraikitra mavesatra be fa efa naregalianina mihitsy ho an'ny sasany mampalahelo le Madagasikara fa bref iverenatsika zay rehefa aveo fa nisy ny fanambarana lehibe nataon'ny filoha Marc Ravalomanana tamin'ny alatsinainy teo de ny fanambarana nataon'ny filoha Marc Ravalomanana dia ny antefa tamina sehatra maro taorian'ny fanazavany ny fanakatsakanana nahazo azy zay lehibe ny antokotika Madagasikara lehibe ny RMDM ary filoham-pirenena teo aloha zay voasoso ny jony voasoratra anatin'ny lalam-pandroenana ary ambaran'ireo lalàna samy hafa ihany koa na ho an'ny lalàna ny mpanohitra na ho amin'ny statut ny ancien chef d'état fa mbola nazavainy président Marc Ravalomanana ihany koa ny mahazo ny mpanohitra ary reo solombavambahoaka tim na reo antoko manohatra akoatra ny tim tsy fahafahana maneho hevitra sy reo sehatra maro ary misy hatrany fisambolana sy fanagadrana fa miresaka ihany koa ny zava-misy aina ny firenena am'izao fotoana zao de nisy antso nataon'ny filoha Marc Ravalomanana mitodika anakany avoaka malagasy mitodika anakany am'ireo syndicat mitodika makany an'ireo antoko politika rehetra aneho firaisakina am'izao zavatra manjo ny firenena izao mitodika makany mpitandro filaminana
mba ho tonga sainy hieritreritra andinika fa tsy anaiky atao fitaovana politika sy ny sisa ary nandefa afatra nakany amin'ny fianakaviambe iraisam-pirenena sombony anjany reto vakitsika ireto zay namaly ny antso natao ny filoha marikaravalomanana vakitsika l izy am voninao namana teknisiany kolektifa vakitsika l izy satria misy mahita zany a ataovy ngezangeza io izy io neny collectif des citoyens zay soniavin'izy ireo a tamin'ny faharaiky am'ny tepolo ny voname ary zay tiako tenena amitsika foana tsy mipetrapotsiny tsy mitazapotsiny tsy hoe mitsetsetra ny zava-misy aty Madagasikara reo diaspora malagasy any ivelan'ireo fa tena miasa saina mandray anjara mieritreritra amin'ny avy ny firenena de santiona nyity de vakitsika l izy ny hoe manohana tanteraka ny fanambarana nataony lehibe ny mpanohatra omaly 3 Mey 2024 mahakasika ny tsy fanajana ny demokrasia sy ny fantsana efolava reny ny lalam-panorenana nataony fitondrana kehitriny izay vondrona atao anatin'ny collectif des citoyens malagasy maneran-tany ko manao zao fanambarana izao izahay manainga mavesatra reo malagasy rehetra na antoko politika na fiarahamonim-pirenena na any atandrazana na tiapita hifanometanana sery hiarovana ny tany tandalana miantso ary antso sy handray andraikitra avy atrany eo amin'ny tandrify misy anay eo anivony sehatra iraisam-pirenena hanamafy ireto sy fanarahana lalàna sy jadona miantra eto Madagasikara miantso anko ireo manana traika efa rehetra na amsehatry ny toekarena sosialy ara-piarovana hifanometanana hiaro ny firenena sy mavy ny taranaka natao tany Paris io tamin'ny faharaiky am'ny 3 Volana-May 2024 lasa teo iny zany reo collectif na citoyen malagasy maneran-tany zay nanao ny fanambarana iny fa misy fanambarana iray koa zay atomgoinjangeza ihany faly nataony VVSD vehivavy ay vondrony vehivavy sahy diaspora de zao le izy fanambarana manoloana ny sakatsakana misy eto amin'ny firenena nataony mpitandro filaminana hatram'izay de nanao fanambarana ny filohan'ny mpanohatra omaly 3 Mey sarotra ny angina manoloana ny fidanga ny vidim-piainana ny tsy fanajana ny zon'olombelona maro ny ankizy ankehitriny no tsy mianatra intsony satria sahirana ny ray aman-dreny amin'ny sarany toraka zany ko ny ara-pahasalamany zay mitotongana zay tsy izy noho izany izahay mpikambana anatin'ny vondrona VVSD vondro ny vehivavy sahy diaspora de manao zao fanambarana izao miombokevitra tanteraka amin'ny filohan'ny mpanohatra izahay ary manasa ny olo-pirenena malagasy rehetra tsy vaky volo sy ny fiarahamonim-pirenena malagasy rehetra na ny Madagasikara na ety ivelana handray anjara mavitrika amin'ny fanarenana ny firenena ka hifanometanana sy anambatra ny hery mba hiverena ny zomy malagasy hiaina anaty tany tandalana ko samy mandray anjara sy andraikitra fa tsy hiraviravy tanana arak'izay traika efa ananany avy any amin'ny toerana misy azy avy izahay de efa nanao zay vitanay teo amin'ny fitondrana ny anjara brikinay tamin'ny fanampiana ara-tsosialy ny piraitan-drazana nanoloana ny rivodoza sy ny tsy fahampitsakafo nandray anjara ihany ko zahay tamin'ny fanairana ny mpiara-miombonantoka amintsika manoloana ny tsy fahaiza mitantana ny firenena ka nahatonga zao fahatra nalalina mangitsikitsoka izao tapotrano tsy efandrery akangamaro tsy vakinambo ka lao hery mba hitsinjovana no avy ny taranantsika zay mendrika sy haneo hevitra sy hiaina ankalalahana eto amin'ny taniny araky ny voasoratra amin'ny lalam-pandrenona kondao re hifanometanana hiady ny anaovana lara-pahamehana ny fitandrona ny fandripahalemana ny zon'ny ankizianatra ny tanora iasa ary marary ho voatsabo araky ny tokony izy izany zo fototra izany no mendrika ny malagasy rehetra na aiza ary na aiza na inona farim-piainany ary na inona satria izany no antoko ny zo fototra tokony hositrahana fanambarana nataon'ny vondrony vehivavy sa diaspora ny vakitsika iny zany reo aloha zany fa rehefa mbola misy voaraitsika eo zany de vakitsika satria tonga de aingana be zany mamaly an'izay fanohanan-kevitra ny fanambarana nataon'ny filoha marikaravalomanana an'izay zany diaspora aloha zany mino isika fa maro be
reo mandray ny tandrifiny ary mahatsapan'izay apelina ngezabe zay nataony filomarikaravalomana zay resahantsika miandalana araky ny azon'ny vaovao zany rehetrarehetra zany fa adidiny rehetra no misaina sy mandinika fa ny fitondrana de ny alalalana fomba fiteny zany any faritra ny alalalana zany dia nandika ny zavatra tokony fanarana ny contrat social zay anasoa ny vahoaka ikarakara ny vahoaka tamin'ny alalany latsabato na de adevitra be ary hoe doublan fa tsy nahavitany adidy ny fitondram-panjakana ny alalalana tady solution vahoaka am'izao fotoan'izao resantsika araky ny azona vaovao samy hafa zany fefehetako akeko tonton motarson eny ara tonton mota miarabanao miaraba ny faniry dia miaraba ny vahoaka malagasy rehetra manaraka izao fandarana miara manonjy zao a miengeto amin'ny mbs miaraba koa ireo mpanao tsy lazaina ao ambadika ao mikirakira fampitana izao a fandarana izao dia misaotra an'Andriamanitra tsika nahazo ity andro voalohan'ny volana jona ity ato anatin'ny fotoana fohy efatr'andro mialohan'ny fotoanan'ny pentecoste dia mbola iresaka am'izay tsika fa dia marina no tenen'ny faniry teo hoe ary za manokana de milaza hoe tena mandeha mihitsy vokatry le fanambarana nataon'ny président Ravalomanana ary de io a efa misy fikambanana anakiroa any ampitan-dranomasina mbola iampy izy raha fahazokony vaovao samy hafa satria miezaka manangona an'izy fa tro misy fanambarana mitotonao fa mbola mandrindra azy ka izay indrindra fanjara tiako resahana important be zany reny fanambarana reny tsika akaiky 26 juin zao a rehefa 26 juin fety pirenena malagasy de manomboka hitodika ty amitsika kokoa fijerin'ny olona rehetra rehefa 26 juin eto indrindra no ilatsahan'ny fanambarana nataon'ny filora valomanana tamin'ny latsinainy a fanambarana nataony reto hatram'izao a ary de mbola iampy reo a de ho hitanareo ny impact zany fa ny zavatra tena ny everiko resahana amitsika vahoaka malagasy am'ty an'io ty de mba nanaraka zao mantsy ny zavatra mitranga ity mizavatra mitranga iainantsika androany zao vokatry ny zavatra nataotsika teo aloha fa tsy nisy hoe avany ananina any tonga de tonga tapika eo tsy zany ny fiainam-pirenena fa vokatry ny fitantananao hatram'izay no miteraka ny zavatra misy akehitriny ka amin'ny tenen'ny ralamo hoe ny zavatra namon rehetrarehetra no miteraka nyity zavatra ity relation de cause à effet mo fiteny am'zany fa amin'ny lafiny ekonomika izy a de ohatrohatra tsotsorontsika ohatr'izay mba azahoan'ny olona rehetra azy zany a nanaraka ny interview raha ny filazana azy nataon'ny ministre ny finance tao amin'ny midi Madagasikara ary de niverimberenako lizy mba azahoako tsara n'lizy zavatra nambaran'ny ministre ny finance de zao hoe nandeha tany États-Unis zay sy ny président fa nangataka Jona tamin'ny banque mondiale sy ny FMI dia noraisiny zareo somatsara ary de faly fa tsy mbola nisy ohatran'izany a de niona tamin'ny lehibe ny FMI a niona tamin'ny lehibe ny banque mondiale izay a menada za aloha za manokana rehefa nanaraka tsara n'le interview a de lazaiko mifaniry fa tsy resy lahatra am'izany a hoe nangataka izy tsy de manao an'izay loatra ny banque mondiale sy ny FMI raha tsy efa tena misy problème eo am'le firenena fa raha miverina fotsiny tantaran'ny firenena malagasy a tamin'ny herintaona volana février 2021 fanjakana malagasy no nyresaka tamin'ny banque mondiale hoe zao a no ataonay tamin'ny FMI zao no ataonay zao no ataonay anao bonne gouvernance zay anao état de droit zay anao miady amin'ny kolokolo zay lutte anti-corruption ny démocratie sy ny etsetra février 2021 niditra le ministre taty aoriana kely voatendro ministre izy secrétaire général ministère amin'ny finance sy ny économie teo aloha niditra izy de izy nanamafy teo anoloan'ny FMI amin'ny resabola moa zany hoe zay mihitsy le zavatra ho atao
napana tena hoe tenanao tapitra ny 2021 tsy nanao raha mato ministra. Ny zavatra ny teneniny tao anatin'le interview de zao hoe 5 ny Jona mpamahagaga zany 5 ny Jona ohatrany hoe tsy manan-katao reo olona reo raha tsy Jona aminao isaky zay mahatsiaro fa zao misy zavatra tsy maharesy lahatra azy mihitsy. Ninona moa tsy maharesy lahatra na tsika malagasy erange tsy resy lahatra laza mantsy raha mato ministra fa zao efa nanao ezaka mihitsy ny fanjakana malagasy handehanana amin'ny fanjakana tsara tantana. Itsika vahoaka malagasy raha ve nahita hoe nisy zavatra nataon'ireo fanjakan'ireo mandeha any amin'izany fitondrana tsara tantana zany, tsy nahita an'izany tsika na ny kely ary. Tonga taty amin'ny faraparan'ny taona mampatsiahy banky mondial sy ny FMI hoe aiza ihany nareo ny zavatra nitranga nge re olona de zao taty amin'ny septambra ny andre nyty plan d'émergence Madagasikara ny FMI sy ny banky mondial tsy nisy zany, tsy nisy akory io plan io. Le ministra nefa nilaza fa tena efa miezaka mihitsy ary tena miasa mafy ho am'izany, tsy nisy zany. Inara moa ny fanampiana ho ataon'le olona eoko ny zavatra tiana ho atao sy hitondrana amin'ny firenena ary tsy hitanao akory. De ohatran'ny hoe valala voatango fotsiny zany ny banky mondial very ny eritreriny zany tsy mipetraka ntsony hoe fa makaizy ty fireneny ty. Efa ny tenenina tany amin'ny 2021 tany amin'ny volana avril sy ny ohatr' zany namoaka an'le faiky voalohany ny zareo ny FMI hoe regleo ny resaka pétrole famatsiana solika eto Madagasikara, regleo ny resaka jirama. Ny zavatra misy angery vahoaka malagasy efa fantatsika ihany angamba, itsika tsy manam-bola, ny fanjakana malagasy tsy manam-bola de inona ny zavatra ataony? Mbola izy indray mamatsy volan'io jirama io. Le jirama zany mivarotra fahatyantoka no reo contrat maro samihafa atao amin'reto mpamokatra herinaratra, vidina lafo be de amidy mora amin'ny vahoaka satria raha ny prix atao amin'le anina de lasa savoritaka. Inona ny zavatra mitranga? Mety misy kopakisasahana ao anatin'le izy fa tsy normalina mihitsy tsy araky ny tokony ho izy zany raha araky ny fitantanana hoe anao mividy 20 ary amin'ny zavatra hafaria de amidinao 12 ariary nefa 20 ariary ny vidiany. Tsy misy manao an'izany. Iza zany ny andohan'le ariary valo raha ohatra zay no sary ametrahantsika azy de isan'andro nefa zany no ataony jirama. Makany amin'iza zany io ariary valo io. Ary raha ohatra le olona milaza hoe zay ame 1000 watt anareo isan'andro tsy manao izy afa-tsy ho isa nefa ny asainy alohanao 1000 de makaiza koa zany. Zany ange le ataon'ny banky mondial hoe tsy mety io. Itsy io fitantananareo any jirama aoka tsy isy tsony io subvention atao amin'io jirama io amin'ny resaka herinaratra. Nanomboka hatramin'ny 2019 ny fitondrana io no efa nitenenana an'izany. Tsy hinanao reo hatramin'izao. De ministra ny finansa nefa samy teny hoe efa nisy ny ezaka manao correction izy, mety kely de kely le correction atao. Efa nisy ny ezaka nataon'ny fitondrana malagasy efa hita zany amin'ny sehatra maro samihafa, za aloha tsy mahita. Ary za manambara eto fa tsy mahita amin'ny zavatra ezaka nataonareo na amin'ny fampidiraketra na amin'ny fitantanana araky ny tokony izy ny fandaniana ataon'ny fanjakana. Tsy mahita an'izany ary tsy misy mahita an'izany ny olona rehetra. Enao ministra ny finansa rehetra de milaza ianao hoe za de natsona anao conférence tany Harvard. De zay moa ohatrany somary mirehare anao am'izany. Za nefa ny fijeriko an'le izy tsy hoe fitiavana te-hananina fa tsy samy malagasy angetsika tsy fanala baraka eto fa ny zavatra fantatra ka spesifika mihitsy ny nangalananao anao an'le conférence fa tsy hoe ny compétence ao satria donné ananany
ianao tsy mahamely indrindra amin'ny ministra ny finansera tany de izay cas spesifika zay a no asaina nentinao teo anatrehn'ny mpianatra ary ianao moa tsy ianao ve moa hiteny hoe za tsy nanao nininona fa ny donnéanao efa any amin'ny olona fa ianao no nasainy hipetraka eo a hiteny zay zavatra ho resahanao a fa ny mombamombanao sy ny fitantananao rehetra ny firenena malagasy efa any an-tanan'ireo mpianatra any mazava be ange zany zany ange ny fomba fiasan'ny olona tsy misy miteniteny foany zany fa inona ny zava-misy de avoakany de hita eo marina na nanambary ianao raha mato ministra zao efa nanao ezaka be zay a ny amin'ny resaka fitantanana efa nisy ezaka lehibe mihitsy natao amin'ny fitantanana dia teny ianao hoe zay mantsy zao a manana resource amina faonina sy flora amin'ny resaka minina amin'ny resaka arena andranomasina de gaga fahafantarako azy ange tsy ny ankohonanao na ny fianakavianao no nametraka an'izany teto Madagasikara efa nisy hatramin'ny andron-drana valona nge zany ny resaka faonina sy flora de hoe iantsonany olona président Obama indray a no mandoka ny tsinginy be mara sy ny etsetra efa nisy teo foana zany hatramin'izay fa ny tsy fahaizanareo mitantana no mahatonga an'le izy a tsy ho hitan'ny olona mihitsy satria maninona moa zany ahoana moa no ahatongavan'le olona taty hoe hitsangatsangana voakidina peange izy raha vo tsy misy garde corps hoe hitsangatsangana no aleny a garde corps no ilaina alohan'ny vola zany ange mifandray fantatry raha mato ministra tsara fa mifandray daholo ny zavatra ekonomika daholo ny zavatra rehetra na ny rivotra na ny rano na ny climat social ekonomika daholo zany fantatry raha mato ministra zany fa tsy voamaliny nisy ny hoe zavatra voajanahary a arenyty fireneny ty zavatra nitranga nge tamin'ny 2009-2010 rehefa nikapahanareo be de be ny bois de rose de zao mba lazain'reto teknisianina mpanohanareo io ange tsy hoe nikapaina de sy ny etsetra fa lizy ange écrémé zany hoe le azo tsaratsara tao anatin'le bois précieux mantsy filazany reny fa tsy bois ordinaire lizy ange tsy zany fa mba écrémé ange le forêt fa tsy de mampidina loatra ny crédit carbone fa miala tsiny a zany le zavatra efa teo ny zavatra fa tsy hoe ianao raha mato ministra mialohan'ny nandehananao tany États-Unis napisy an'zany a resaka faonine flora zany napisy an'le ressource minière efa tamin'ny mpanjaka rana valona nge efa nanao asa volamena tamin'iny tsy nanana mbatolampy iny fa tsy hoe vo zao ianao vo hiteny an'zany hoe de ino ny olona ino ny banque mondiale sy ny FMI hoe tena manao marina le vahoaka malagasy manao le mpitondra malagasy enao rery ange niona ozy ianao a indimy amby folo tam'ireo miaraka amin'ny délégation technicianina miaraka aminao moa zany niona tam'reto olona tamin'ny FMI sy ny banque mondiale inona ny takiny après avoiny statistika nenao mantsy hoahoahoamy be de be hoe zay nanao ezake tsy misy ezaka ko jerena ny statistika tsy nisy voatra mihitsy ny chiffre eo tananao jerenany hoe état de droit miala tsiny raha mato ministra mifandray ange ekonomika ange zany fa marina fa hoe état de droit ny tenenina fa singa ho anatin'ny toekarena zany de inona ny zavatra natao manao antso vonjy amin'ny namanareo nareo de zao tsy voakitika mihitsy le fanarenana an'le état de droit eto Madagasikara tonga ny Union Européenne satria ny banque mondiale sy ny FMI ny antso ny partenaire technique financier hifanampy am'zareo mba hanovana ny fitantanana ny Madagasikara ary isan'zany ny état de droit hoe démocratie liberté d'opinion sy ny fitsarana manao ny marina aiza le effort nataonareo ny zavatra mitranga ary olona samborinareo androany afaka 3 taona
voatsarainareo raha ho tsaraina ary zany ny olona mangalatra ataokotsika hoe 1 million 2 francs tonga de miditra migadra heritaona ny olona mangalatra 10 miliara manodina moa zany 10 miliara ariary to ohatran'ny amam-bolana de ohatran'ny hafahafa hoe makany amin'ny fitsaboana sy ny etsetra de asana mbola any amin'ny fitazomana azy na mbola anarena ahoana ohatra zany rehefa avy eo nareo tonga ny Union Européenne no le tsindry bokotra ataonareo de inona ny nataon'ny Union Européenne manao manampy ny fanjakana malagasy izy amin'ny setra maro samihafa fa ny Frantsay irery no mikitika nyty hoe resaka fitsarany ty de miala tsiny na tonga an'izany de noho ianareo tsy de tian'ny Frantsay hoe ho voatsindry mafy loatra eto amin'le resaka fitantanana fomba fijeriko zany satria maninona nataon'ny Frantsay hypocrisie be angeny nataony ny administration pénitentiaire ny nataony napinareo fa tsy mety sy ny etsetra ny grefy ny napiny fa le fitsarana en soi le tena mitsara hoe tokony amena fitaovana maro samihafa ahafahany mahita tsara ny lalàna ohatra hoe masinina zany laptop isan-karazany mba ahafahana aingana ny réseau amin'ny tribunal ho ampitomboana tsy nisy tsy nanao an'izany ny Frantsay ary ny Frantsay ara tsy tao anatin'le délégation tsy nisy hoe teratany Frantsay fa ny Espagnol ny Italiana ny Belge ny tao anatin'le izy fa ny Frantsay ny ala mazava ka zay ny tena mahatonga amin'ny teny hoe le fanambarany reto collectif des citoyens resaka an'izay fa ny zavatra rehetra miara-miasa asoa ny tian'Andriamanitra fa tsy mandehandeha fotsiny zavatra rehetrarehetra zany ny fanambarany président Ravalomanana reny fetsoana ny valy teny namen'ny collectif des citoyens zao nge mitranga reto vahoaka malagasy raha miverina fotsiny tamy 2020 tsy nanao paka nge tsika tamy 2020 sy 2021 tsy nanao pentecote ary ny tena ny aizina ny nanjaka teto de ohatra ny banga me alina ireto mpitondro reto nanao fanodikodinana maro samihafa tamin'ny fananam-panjakana sy ny sisa tsy nisy zao tsika hanao pentecote efa nanao paka ary de mino anareo za aloha mino mihitsy dia mino ianareo an'izany fa iovy ty fireneny ty ka de iova mendalana eo miasa mendalana eo daholo ny zavatra rehetra filora valomanana ny antso atsika rehetra mba irahina sy ny etsetra tsy mijanona izy moa manao hoe tsy mety no hoe manao give up lazaina aminareo zany hoe tsy maety ny hoe miabandonné na hoe miala mitsokan-darana satria anao atao an'izao sy atao ohatran'izao zay ny tena tian'olona zaina fa eo foana izy ijoro foana izy zay ny tiany ambara ary tsy matahotra izy ny ijoro am'izany sy anambaran'izany de mampiasa ny zavatra fantany izy manao antso amin'ny ny ONU mantsy mbola tsy nanao intervention eto amintsika atreto fa efa miantso ny ONU ny président Ravalomanana mba hijeriko fa lalam-panorenana dikainy isan'andro ty tany tsisy lalàna nge zany eto amintsika zay le zavatra mitranga fa miasa inona le fort tenen'le ministra angamba mba hoe nisy ministra ny nomena de tonga ny ministra ny transport de tonga de nanao hoe resaka mafiany eo anosy be ny tsy nandoavana ny volan'ny ACM sy ny sisa tonga koa ministra ny minina de ohatran'ny hoe zao ministra ny minina moa zany nanao hoe manao regroupement an'ny opérateur minier satria mahitany zao ny tena fiasan'ny olona ny asa vato de mba ho fitsinjovana an'le rues le ady saritaka amin'ny malagasy de namoaka disposition samihafa izy izerena an'izay aloha mandra-pa de efa namoaka an'izay izy de verina fa ilamina kokoa reto olona reto ny zavatra teo amin'ny resaka minina tonga teto Madagasikara tonga tao amin'ny ministra ny minina ny ambassadeur ny Inde de gaga ianao de miresaka mpanao mareo mpandraraha vato anao dozy reo hoe
nisy mpandraraha malagasy maromaro ange nandeha tany eny de tondra vato ara-dalàna mihitsy zany a de rehefa tonga tany aindro zareo a zay olona nitondra vato brita rehetrarehetra tapitra tsy nisy nentina nodintsony ny vato fa lafo fa zay nitondra vato taie a no be debe no niverina zany ny fiasan'ny olona aingana be ohatr' zany a nahita ny nataonao izy a toy izy hoe misy tombony ho any endy ty iend Sri Lanka nge sy Tailandy nge samby zone eo Azia atsimo ihany de ozy ny indianina hoe mety ahitana tombony ty de tonga izy dia anjarany malagasy no mitantana an'izany hoe aiza no andehanantsika amin'izay de ministry ny transport sy ny ministry ny minina angamba no mihetsiketsiky eto a de izay ny tenen'ny raha mato ministry ny finanse hoe efa misy ezaka ny natao le ezaka natao ange ny tena marina ry ministry ny finanse eo am'le fitatana mbola mpanjakany eo am'le fitatanana ny etra miditra fa zao nareo a nampanantena hoe ampiakarina ty ny tena mampimere olona ampakarina ny karama amin'ny privé de atao 250 000 ozy sa 250 000 ariary de 30 000 ariary amin'ino fanjakana mandray azy izenonareo tsara 220 000 ony zany a 20 000 ny eken'ny privé ampakarana an'le izy de aloha izy ny fanjakana ho amenainy 30 000 zatra mampime nge re olona de zao hoe tsy vola ny fanjakana ange 30 000 ho ameny io e tsy vola ny fanjakana io fa anjaran'le patrona le arotsaka rehefa le tonga le 3 volana le 13% am'le karama arotsaka any amin'ny knapsa ho vola ny knapsa amin'iny no angalany ty fanjakana ny 30 000 ariary de mbola mila dispositiva be debe zany a anoratana an'izany ka tsy fantatro ny FMI hoe ho d'accord am'izany sa tsy satria zao etsy an-daniny a manao ny FMI hoe tsy azonareo ampitombona ntsony ny trosa any pétrole atondray izy a hitrosa amin'ny knapsa zany ary ny tena mampalahelo tamin'ny resaka ny fanaovan'ny ty ministry ny finance zavatra hitatsika enontsika zany a toy izy hoe trosatsika malagasy izy a kely lavitra noho ny trosan'ny japonais de gaga ianao ty raha matominy zany nangalana azy nakany arivarange izy le masamy teniteny foana ohatr' zany parametreny zavatra be debe nge io trosa io e ary zao na tonga atsika hoe ho 30% ny trosan'ny Madagasikara ry faniry de zao ny foana amin'ny président Ravalomanana ny 3 milliards fantatry ny olona rehetra zany e tamin'ny 2007 fantatry ny olona rehetra zany fa tsy hiteny an'izany mihitsy ministre ny finance hoe misaotra ry président Ravalomanana tamin'ny namoananao a ny trosan'ny Madagasikara ny vidianana migy taloha sy ny etsetretsetra ny sambo a tsy misy ny vidina zao milaza fa zao hoe misy piazy very 15 millions de dollars fanjakana malagasy a amin'ny jono tsy ara-dalàna atao etaon'ny faridranomasin'ny Madagasikara aiza zay ezaka nataon'ny ministère ny finance mbany teny tamin'ny ministère ny pese hoe ahoana io aiza zany amin'ny tafika malagasy maninona ny sambo ny tafika malagasy ny tsy midina any atsimo any atsimo Fort Dauphin sy amin'iny atsimo atsinanana iny tsy nisy fa ny autoblindé anaovana anakorontanana ny mpanohatra tsy de hoe mpanohatra moa zany anakorontanana ny vahoaka malagasy embenana ny olona rehetra tsy afaka ilahatra na any hevitra eto amin'ny zay ny mahamaika azy fa ny manary vola ariananina ry a tazampotsiny zao ange anareo mpitondro reo raha mbola mihevitra nareo fa hoe ny fahaizanareo sy ny akinganareo no anavotana nyty fireneny ty miala tsiny miala fondro tsy mariny zany tsy misy olona may zany ary zao mela amin'ny fanimpotsampinareo aloha mela amin'ny zavatra tsy metimety ataonareo mivereninareo manao ny marina fa zay ihany no ampandeha n'ity fireneny ty ny zavatra tsy marina daoly angeny nataonareo mahatonga mampitranga zao zavatra rehetra zao e ny inona ny tsy marina ataonareo nareo moa mandainga irecruter framma zao zay le framma tsy asianareo test tsy asy zavatra tsy miady no ataon'le framma
any amin'ny fampianarana isan-karazany any vokatra zay a le hoaviny le vahoaka le tanora malagasy le vahoaka malagasy mihitsy no tsy hita tsony hoe makaiza fa raha afaka 5 taona na 8 taona tsy afaka ho ampiasaina amin'ninina kory reto zazy reto nefa ny teknôlôjia mandeha be efa ho tonga any amin'ity application le métaverse ary tsika zao afaka kelikely de itsika mbola aiza sy aiza de i raha matoministra milaza zay zao anao digitalisation de ny tena mampinenger faniry miaraka anina ny Dubai indray am'le digitalisation nefa efa nanao teto anga zany efa nanomboka hafahafa teto kangatsy zany akory mele zanako inona mampimenareo fantatra angeo fa tsy manao an'izany reo fa nga zany ozy izy jerevonareo ozy izy a ny sitany ministère en finance lazaiko ny raha matoministra eto zany fa ministère en finance ange ozy gmail no ampiasainy de gmail nefa na olona tsotreria raha miataka an'io moatran'eo mandefa message en boucle de potika io veridole ny zavatra ataonareo ahoana ary ianao raha matoministra ny finance no samy teny hoe zay anao digitalisation ny sita ao aminao ministère en finance ara gmail no ampiasainao fa tsy mbo hoe gov sy ny etsetra président Ravalomanana marina aloha fa président Ravalomanana ny fahaizany ambony be za de tena milaza aminao am'zany ny olona niara-ny asa tamin'ireo profina matematika ny akatso reo de reo ny tena pilote ny entika ange reny ange ny tondra azy teo amin'ny président Ravalomanana de azo de mifakahazo tsara reo olona reo fa raha ianao ny resaka am'ireo mpianatra eny amin'ny matematika reo miala mandeha reo avelany eo anao tsisy zavatra azonao no resahan'ireo zao ny zavatra tonga anake de hita sangy tsy misy hoe fanaratsiana eto gmail mail koa ny gmail ka ny olona tsy anakorotana tsy izy tombony am'zany fa ny olona hoe mananina anao ataon'ny olona mbokla mandefa message de feno ny aninao de makaiza very daholo ny zavatra eo mba mieritrereta raha matoministra tsy fanjakana tsara tatana no ilaina fa tsy fanjakana kitoto ohatran'ity ka zao anatra ho an'ny mpitondra fanjakana kehitriny miverena manao ny marina melanareo amin'io fanompona hafahafa ataonareo io tsy amin'Andriamanitra nareo no mivavaka fa ratsy zany tsy tonga ohatr'izao nareo fa miverena mivavaka amin'Andriamanitra andro Pentecote zao nandeha ny Paska iova ny tontolon'ny firenena manomboka miova izy ary tsy voafehanareo io tsy mahafian'izany nareo hitranga ny efian'ny ty pétrole ty zao nareo misavoritaka hoe ahoana ny zavatra hitranga tsy mahay an'izany nareo tsy misy manana an'izany tsy misy mahay an'izany za efa niteny teto hoe fanjakana misy eto ambonin'ny tany ange de zao fanjakan'ny devoly sy ny fanjakan'Andriamanitra ka tsy mahay an'izany nareo rehefa tsy miverina amin'Andriamanitra nareo veloma nareo ihany ny manala ny tenanareo ao fa miverena de manararotany zao andro Pentecote zao iverenana amin'ny tompo fa miverina fanahy masina manolotsaina nareo ka zao nge nitranga tany amin'ny 1991 1987 mantsy voaterina anao dévaluation ny filoratsiraka de nitabataba mpahitoekarena sy ny sisa hiakatra ny fiaina hiakatra ny vidin-javatra dévalue vola malagasy banque mondiale sy ny FMI mametraka hoe tsy maintsy zao no atao raha te hiarina le firenena fa zao teo heritaona sy tapany roa taona tao arina de niakatra tokoa ny fiainam-pirenena ary rehefa niakatra ny fiainam-pirenena ka somary ny aina ny vahoaka malagasy lahatra izy nanongana ny ngaratsiraka 91 zay nge le nitrange satria afaka ny lahatra fa ny any an-trano misy satria mbe efa misy ny vola miditra fa raha izao ataonareo zao tsy anitsy ny jirama tsy anitsy ny trosan'ny pétrolier tsy anitsy ny fitantanana ny fidiram-bola sy ny fandaniam-bola teleférika avy ny olona any Toulouse mikikika aty ange ozy matahotra ny olona le ty ambany rehefa mandeha le teleférika fa mitabataba be iny zany no eritreretinareo mbe eritreretinareo hoe tena manatsaina mihitsy nareo manangana an'izany miala tsiny tsy zany fanirika zay ny zavatra tena tiana olona zay na miverena manao ny marina
fa ny marina ihany no manafaka anareo, tsy ho zaka anareo fiatraika amin'ny petrôly io, tsy ho zaka anareo mikikika ataon'ny vahoaka malagasy eto rehefa tonga zay zavatra zay. Ary hita fa misavorita reny tranga tany Amazenga reny hoe misamy ERD misavorita kangenareo tena ty le point anankiray ty fa tena iriko mihitsy ny teny an'izy manao redynamisation zao angery fanire zao aloha directeur ny présidence satria nareo no manao préparation zany moa zany rehefa mpamiteny préparation technique ny andehana amin'ny président fa abdi zany préparation technique andehana amin'ny président anatrika ny redynamisation ny IRD ny team mange manao redynamisation team mange ny existe any amin'le fokontany sy commune de olona ohatrany hoe natoritory de redynamisena fa ny IRD nge tsy nisy an'izany inona no mba mampimiange retolo reto eno balle sy spectacle ho any redynamisation zareo ka izy tsy misy akory izy hoe ity ny IRD fokontany fa zao rehefa izara fanampiana izy de misy ny olona misoratena hoe za IRD zay le izy fa ny hoe mpikambana plateforme mako le IRD eny de zay ka zao aza manao zay mampime ohatran'io re fambano aoko nareo homendrika ny toerana omenanareo zao hoe mpitantanareo fa aza manao zavatra kitoto ohatran'io fa tsy mandeha am'izay loany ange zany anao redynamisation ny team de lasinareo anao redynamisation nefa nareo aratsy ny exi de ny olona ty Moramanga no entinareo makany ambatondro zaka misy avany manoro entina makany ambato mampime de zay miantso concertation koa ny mpanohatra concertation nationale de iny mba manao concertation komosomosy eo atao concertation karazan-javatra tany resaka fitavitra tena tsara-tsakafo resaka momba ny refonte am'le fahalaina ny hoe tiany tena zava-misy tiany tena izy fa tontamota za moa nampanantena teo hoe manao toy vakana ny famalina zany ny fanio-kevitra ny entin'ny président Marc Ravalomanina tamin'ny latsinainy lasa teo zany ny amin'ny antso avy lehibe zay nataony de maky fanambarana indray zany tsika ny avy any ampitan-dranomasina zany no efa voaraintsika aloha zany no vakitsika teo ny VVSD ny collectif des citoyens de ataovy ngezangeza faly fa somary ty maso ty koa nge tsy maintsy alama tsara mihitsy mba tsy hanao effort be mihitsy anakatra any satria misy jiro be eto anoloka eto misaotra betsaka K2 official zany izy ty misy fikambanany ohatran'izay ny ampitan-dranomasina any de zao zany no ao anatin'izay fanambaran'izay zany manona ny fitotongana ny fitantanana ny raharaham-pirenena dia manohana tanteraka ny fanambarany filohan'ny mpanohatra omaly 3 Mey 2024 izahay mpikambana ato amin'ny K2 ary manao zao fanambarana manaraka izao satria sarotra ny tazapotsiny no reto antony reto voalohany ny fametrahana ny demokrasia sy ny fanajana ny lalam-panorenana ary ny tany-tandalana sy ny fanajana ny zofolotry ny maolona de misokatra amin'ny fonteny fivezivezena sy fanio-kevitra malalaka midy amin'ny fonteny faharoa ny tokony amoa ny fitondrana ny didy fampiarana ny lalàna 124 tsipika 312 mamaritra ny sata amin'ny mpanohitra sy ny antoko eo amin'ny fanoherana fatelo ny fiandriana pirenena misokatra amin'ny fonteny fifanarahana miafina tamin'ny Rosia nataon'ny ministry ny fiaroana midy amin'ny fonteny ny fifanarahana tsy mazava zay ataon'ny filoha tany Dubai tokony mandalo ny fankatoavany solombavam-baoaka izany fa lasa tompotrano miono ny vahoaka malagasy satria lany tsy misy adevitra politika izany fa efatra ny fikatsahana ny fitoniana amin'ny alala ny famolavolana ny lalam-pividianana ekeny rehetra ary ny fametrahana tsy mitanila ireo mpikambana ao amin'ny CENI sy ACC mba hisy ny fifandanjakery amin'ny mpifaninana fadimy ny fidanga ny vidim-piainana sy ny tsy fisian'ny fandrimpahalemana izay sakana ho amin'ny fanatsarana ny fiainana andavanandro malagasy koa miantso ny olo-pirenena tsotra ny syndika ny fiarahamonim-pirenena ny antoko politika rehetra izay mahatsapa fa latsaka kanterena ny firenena malagasy mba hanambatra ny hery ary andray anjara mavitrika sy hanome tolo-kevitra ho dinihana amin'ny fikaonandom-pirenena
izany no atao mba hiatrehana ny famahana ny olana misy eto amin'ny firenena ary mba hikatsahana ny fitoniana aloha sy aorian'ny fifidianana masina tanindrazana ny cadeau officialy nanao ny fanambarana iny de raha misy fanambarana mirotsaka andray eo rehefa avy eo de ovakitsika andray izy fa isaorina namana teknisiana zany satria zay moa zany lay fizaram-bavao ataotsika eto atontomota maraparana an'le fivahinananao tsika zany mitoy atrano ia zany ny fandraisana an'le le feedback zany de tonga de misy manoana arak'izany le izy manoloana an'le zava-misy fa ny eto aterina hitantsika io ihany ny fivoarany vaovao samy hafa zany satria misy marobe koa zay miresaka amitsika am'izao fotoana zao mangataka ivahiny ary hanoana an'izay hevitra zay ataoriny ny antsona atao filoha marikaravalo manandreny zany de mbola mandrindra zay io zany miaraka am'ireo namana mpiara-miasa marobe eto anivony ty fandarina Miara Manonja ity dia manomboka rapitsy efa mahita an'izay zany tsika satria tataka zay le fahazona zany andreo lafomba vao samy hafa satria misy manakambara marobe amin'ny fiainan'ny firenena de reny ometsika sehatra izy reny hofaranantsika izy ty tontomota mifanehoan-kevitra eo zany fa mbola ho avy eo député fetra raha lamizafim-bololona zay filohan'ny volona parlementaire ny antokotiky Madagasikara sady solombavam-bahoaka voafidy tetsy amboribory tamin'ny fahadimy hiaraka amitsika izy zay hitondra ny vaovao sy ny lafim-panadihadiana fa tontomota inona no mbola tsara anaovana fanamafisana am'izay nambaranao teo zay satria ny resaka mahakasika indrindra ianao ny tontolo ny fitantanana indrindrandrindra hoy toe-karenina sy arabola satria moa zay mef izy am'izao fotoana zao fa taloha izy inona budget finance bf izy maromaro de eto izy zany économie et finance de zay indrindra sy fangaro ny te adevitra zay resahantsika ty hoe tena misy fanairana maro samy hafa mandeha everiko fa mila anaovana précision mazava tsara zay tontomota saotranao faniry zay mihitsy ny tena tiako tsindrina satria matoa natao tapoka le fanendrena nyle DG-ny aray teo koa ny samy finina dia voatery ny banque mondiale sy ny FMI aizany fitaovana ahafahanareo miady am'ty fitantanana fitantanana ny vola ity de natsangana aingana le izy ka izao o raha mato ministry ny finance tsy atsangana reo de apetraka eo de ohatr'izay foana ny iverina eto fa zao alao reo hiasa avereno ho an'ny samy finina ny volany jirama 32 millions de dollars izay nisy nanodina tamin'ny taona tany am 2010 zany ange mbola tsy voalaza ny samy finina tao anatin'le efa ho 2000 milliards tonga de toroy any am'pak DG ny jirama gadrainareo le olona nandraha azo an'le 32 millions de dollars kazanonareo fotsiny alefaso ny aray alefaso ny pak hiasan'le izy de araka hitsara n'le zavatra rehetra tokoa ny samy finina ara atao tsy samy tory akory tam'izao fa mitanisa fotsiny hoe zao milliard tam'izao taona 18 tam'izao tamy 19 tamy 21 tamy 2020 tamy 2021 aiza fitorian'le eto tsika ary vahoaka malagasy de miara mahita tsy nisy fitoriana nataon'io samy finina io kory atreto ary de mipaka ve tokony hanaitra azy hoe aiza aby tsy zavatra teneninareo de andeha fantsina le fitantanana eto amin'ny firenena mba miteny am'ireo banque mondiale sy FMI ho apetra amin'ny fotsiny io zavatra io fa tsy ho ataony akory fa mba tereo mihitsy izy anetsika ny reto samy finina ny aray sy mipaka dia mametraka velomanareo ary de mampirisika ny ministre ny finance sy ministre ministre ny minina sy ministre ny transport ministre ny transport mantsy manao hoe misy mafia io koa izy fa tsy nitory ka izy ara no andrasanareo hitory ny olona ty am'tsy mahalala ty ve efa misy ny samy finina efa misy ny aray alefaso ny fitoriana andro zao anadiovana ny fitondrana aoka hiasa mahery eto amin'ny firenena mifanahy masina de mametraka anareo rehetra eo an-tanan'ny tompo ombanareo ane Andriamanitra manao velomanao fahiry manao veloma anareo vahoaka malagasy rehetra ny tenanay eny ary merci anao tonton mota de
akasitrahana foana asidio tena ao tsara mihitsy mavitrika amin'ny fandraisana anjara de mahafinaritra satria misy hevitra maro be nge fampizarana hoetsintsika eto fa reny rehetrarehetra eny rehefa tonga amin'ny fotoana rehetrarehetra de kapitalizentsika daholo reny hevitra ireny satria zany fandaminana firenena izany tena ho ataontsika ny fomba fanaovana politika sy fitantanana maizy azy mihitsiny resaka idéologie resaka conviction zany ny bataina ny fomba fitantanana firenena sy ny fomba fanaovana politika fa tsy mandady amin'ity resaka makety sy resaka intéresely sy ny sisatsitsy tena reny ao mahamenatra reny izany nanananao nandany vola be naalany anao nanao ny opération na tonga anao gouverneur tsisy nahafantatra anao sy ny sisa zany ve de vaky barary masom-bahoaka ngany fa any anatin'inona misy opération rehefa miteny an'le opération nge de misy zavatra flou be zany mametraka olona de nanao ny opération hafahafa be mihitsy zany fomba fiteny zany zany voambolana zany fa angamba ny tsaratsara angamba de hoe za no anisany nitondra ny ekipa na nanao ny lobby iny misy ny voambolana io misy dikany daholo io fa aza miteniteny foana de vaky ambato lampy ohatrin'ireny ny fiarako vaovao be ny nampiasaina sy ny sisa mampime tena lasa le olona tena tsy azoko mihitsy le izy am'le hoe miova mihitsy le endrika le fomba fanaovana politika ary io efa nresahako matetika teto io ny jeune anie ny PSD tsy haiko tontomota raha mbola ao mame sopapa kely inona moa GSD moa ny jeune PSD misy an'izay tany ketsa politika no mafana nanana ny mapika MM ary ny mpianatra tena kasy nisy an'ilay hoe roza expert ny AKFM KDRSM mananana an'ilay hoe tarabo maraina ary tao andravoango tao mbola ny azy nanana association fifanampiana malagasy voataiza amin'ny fomba fanaovana politika ny olona tsy marsa amina zavatra ohatran'izay hoe balina kawitra re sy ny sisa ry raha vahana loko ohatran'izao tsisy an'izany fa tena hoe inona le débat d'idée hitondrana lizy de zay zany io tena tsy maintsy amboaritsika io raha vahtsika amin'ny fomba fanaovana politika ataon'izao fitondrana zao fa tsy maintsy mandamina koa tsika amin'ny fomba hitantanana ny firenena lasa miraviravy tanana le technicienne sy le intellectuel fa le opportuniste be da be sy le arriviste le ouzise président le miteny merci président sy le miteny hoe zay ny tena nytolona zany no sommet de l'état am'izao fotoana zao tsy maintsy amboariny ity fa tsy mety zany ka aloha vakitsika aloha ny commentaire alohan'ny andraisantsika député fetra raha lamizafim-bolona dao arafaly commentaire de Tiananjaka azafady mivatana ve ty Miara Manonja ty bien sûr mivatana Miara Manonja Tiananjaka manomboka amin'ny sivy sasany de tapitra eo amin'ny ambroambe folo latsaka eo na ambroambe folo iary miray andria tsy faritana kokoa ny avaty Saint-Anne La Réunion zany oui de miaraba ny ary miray avy any La Réunion Saint-Anne mirary fahombiazana ho antsika rehetra atao Miara Manonja mbola lavitra ny tolona fa mila faharetana mitrotro ambavaka ho an'ny voaka malagasy zany de fa zava-dehibe de kopakopa tanana ho anareo amin'ny Saint-Anne any La Réunion zany ya ndimby tina salama efa tena tsaky tsony ity vidim-piainana ity manantena ny dada zay anavitra Madagasikara avy ambatondra zaka ihany misaotra de mampahery anareo amin'ny MM ao zay vahoaka ato arina nareo foana de toraka zany nareo any ambato any koa makasitraka de kokoa anareo be da be namantsika any mpanaraka atsika mahafantatra tsara ary manaraka izy zao maromaro de kokoa anareo any mamijo mada ranjarivo faly tafahoenetondray salama limatorina tontomota faniry ary ny fianakaviam-ben'ny même ozy izy salanitra ry ambany lanitra de fa miaraka amitsika etondray zao député fetra zao mbola misy ay ny divina ay divina rabaroela rabaroelina tokony ataony CEA mazava tsara lay marika zao sola ozy izy ary avaozina isa-taona miteraka fifamalina eo amin'ny mpamily samy mpamily ahoana moa ny aterana azy marika zao sola ko rond-point raha moa bizo no avadiny rond-point kely de lokolokony eo
mampimenge le fanjakany gasy tsara fitondrana matikamy be io fitondrana matikamy nge io nilaza izy fa tonga tao amin'ny banque mondiale niantso any banque mondiale niantso any arabo nisy an'izany tokoa any anatin'le alina hoe sambany teo amin'ny tantarany Bretton Woods oasiny taony DC niraisin'le filohan'ny banque mondiale sy ny tale général Kristalina Georgieva miorara zana jatova niantsika ny mpitondra miasa mafy tsy matory andro manalina vokany miiba fito ny tahan'ny fahantrana mitombo tsy azoko ka tsisy mahazo an'izany ko ina moa le tenera zay tsy azonao andrano ho azonao rapitso na tsy ho azonao ary tsy ho azo mandrak'izay mihitsy le izy aloha fa mila fotsiny tsika ho zay hoe arao tsara fotsiny le fiainan'le firenena de no tsara miara manonja sitraka erika ohatra ane mbola tsy misy décret d'application le fisondrotan-karama zay mihitsy ny resahan'ny teonivony syndicasy ny rehetrarehetra resaka balarora fotsiny zany iny nefa raha nyresana de hoe tamin'ny premier mai de hoe efa tokony rotsaka ao anatin'ny karama lizy taty amin'ny volana mai taty zany Wilcoff Rochelo faly miaraba ny miara manonja hatrany loalahara na mifaindangana sy famitahambahoaka zao fitondrana mampary zao zay ary tapitra eny ary efa nambarako tamintsika teo fa efa eto ny solomamboaka ny Madagasikara vao fidy tetsy amin'ny boribory tamin'ny fahadimy tsika moa zany rehefa am'tony fandarany tony de misy zavatra foana zaraina zay mihitsy ny fomba fiantso azy solombavam-bahoaka ny Madagasikara misy dikany lehibe zany député de Madagasikara vao fidy tetsy amin'ny boribory tamin'ny fahadimy élu de mitonona am'izay le izy tao amin'le circonscription électorale na district zay nahalany azy zany misy dikany be zany matony soratanao amin'ny lalam-pandrena fa tsy hoe solombavam-bahoaka vifidy tetsy amin'ny boribory tamin'ny fahadimy zay hoa le izy le mila manaraka tsara mihitsy ntsika satria tsika koa eto mifampizara vaovao sy mifampizara zava-misy zany député fetra miarabanao namana faniry ianao aloha de avanana mihitsy amin'ny fanazavana sy ny fitondrana vokatry ny fikaroana raha neto am'ty miara manonjy ty nefa alohan'ny hitondrako ny fanehoan-kevitra androany dia tsy hainy tsy araba ny mpanaraka an'izao fandaharana miara manonja eto amin'ny MBS sy ny radio Mada izao na ny eto atoerana io na ny any velany rehetra maneran-tany any ka dia mbola akasitrahana tanteraka ianareo ny am'izay tsy fahafoizanareo sy ny fitiavanareo fanehoanareo zany fitiavan-tanyrazany zany amin'ny alalan'ny fanehoan-kevitra zay entinareo ao anatin'izany fandaharana izany ny faharoa manarak'izay dia tsy haiko ny tsy hanao kompatanana raha taorinany dia tsika namana faniry ny arahana tamin'ny président Ravalomanana tany amin'ny district an'Andramasina iny tamin'ny herin'ny androany kopakopatanana satria nisy toerana telo atao hoe nitsidiana na ny antsenana araky ny fanao zay tapilaminana tsara tsy nisy korotana anakely varavety ary tsy nanelingelona nampivarotra isika na tsy nanelingelona ny fifamoivozana ary tsy niteraka korotana fa afaliana tsy ombotratra niteraka fanantenana tao anaty ho fanavotana ny firenena ny zavatra tsapa tamin'izany fitsidiana nataony président Ravalomanana tany amin'ny district an'Andramasina de tao Andramasina renivohitry ny district tao ihany koa ny tao Alarobia Vatosola ary tao ihany koa ny tany Mandrosoa zay tena nazahoana olona marobe fampitafatafa sy ny fampidinika ny taraina nitondra ny etaetany tamin'ny président Ravalomanana amin'ny mahafiloha mpanohatra azy fa ho avy am'izay resak'izay moa tsika rehefa aveo manodidina ny resaka politika sy ty resaka fitsidia-paritra na fiaonana amin'ny vahoaka ity ka dia ankasitrahana manokana ireo commune nitsidia amin'ny président Ravalomanana ireo tamin'ny fandraisana fa tena nahafinaritra izany fifanatrehana tany izany tsy adino ihany koa namana faniry ny anao kopakopatanana ho an'ilay namana raha misy adinoko dia ampiny faniry satria niaraka tany izahay miraha niaraka tamina solombavam-bahoaka vitsivitsy dia kopakopatanana ho an'ny silofo izay tena mpanaraka tsy mahafoy an'izao fandaharantsika izao ao ihany koa igia de ao koa raneny iza moa ny anarany teo tsy saroko fa Tauro Maxime
tao daholo ry ry modeste tao a reny rehetrarehetreny miala tsiny fa tsy sanatria akory hoe tojo taty am'le misy ronako gasy tsara be iny ay de minanatsika fianakaviana ray manontolo mihitsy tena ataovy rangazy mety député fa mijaly ny vahoaka de kopakopa-tanana ho antojo député kopakopa-tanana ho anareo sady tsena mihitsy izao ao zareo ao mariny izy zay ka dia mazo tomana zay ao anatin'ny fivarotany tojo ao am'izao fotoana zao anatin'ny tsenany tojo a fa tena natsiro le ronako gasy a ohatra n'le diatsika tany any mihitsy tena natsiro ary tena nafahana indrindra moa président Ravalomanana fa izahay de mpikarakara ihany ny fampitafatafa fampiresaka ho iaho teo a nilaza sy namboraka ny etaetany sy ny fanondriny a ny am'izay mbola hoe iverenany président Ravalomanana tsy hoela eo amin'ny fitantanana ny firenena tsy sanatria nonga-panjakana tonga de idirako tsinona ny resaka nehetreretaka efa manomanana inina ely a na eo ny sakatsakana na eo ny atsojay na eo ny raha matahora de efa nilaza izay atenivon'ny fanoherana tary amin'ny président Ravalomanana fa tsy emotra tsy tanteraka ny tany amin'ny tany Atsirabe tsy tanteraka ny tany Soavinandriana fa ireny zavatra tranga rehetra ireny a de ambarana etona fa tsy ampihemotra anay satria zay niporofonay tam'izany dianay niaraka tamin'ny président tany Andramasiny zany a anjorobe koa de anjozorobe koa ke talohan'izay ny lamina tena hoe ny lamina tena ny lamina tsy haiko inona ny mahatonga nyity fitondram-panjakana misy ankehitriny ity mampiseho an'izany a atao hoe tahotra ve amin'ny alalan'ny fisakanana tamin'ny alalan'ny fanafarana miaramila sy polisy marobe avy ety Antananarivo nentina nandenaka any Atsirabe satria nisy nietika zay nikasainy solombavam-bahoaka tiako Madagasikara saika niarahana tamin'ny président Ravalomanana tao anatiny tafiditra tao anatin'le atao redynamisation zay nalainy tahaka nakatahaka ny atokony fitondrana fa zao ny zavatra tiany ho ampitaina aminareo raha nyresaka hoe concept na conception an'izany redynamisation izany dia miaingatra ny fotony nanatanterahany tiako Madagasikara an'izany hoe fampiresaka am'ireo tompona andraikitra ny fotony amin'ny tiako Madagasikara any anivon'ny fokotany io ireo tompona andraikitra ao anatina district anankiray de aveo mifampiresaka amina tompona andraikitra ao anivon'ny commune miakatra hatrany dia mandrafitra mena sopapa ry zalahy manao a manatanteraka fifidianana hoentina misafidy zay olona hita fa avita hitantana sy anentana ampandeha izany rafitra ny fotony zany de miakatra hatrany ho iaho teo a tetezina ny fokotany rehetra tetezina ny commune rehetra miafaratra any amin'ny district de rehefa tonga ao amina district anankiray a dia eo ny anaovana amin'ny fomba ofisialy a fanolorana an'ireo tompona andraikitra hoe zao le redynamisation natao a de farana reo anivon'ny district rehefa aveo moa mbola hiakatra zany a mino a mbola hiakatra ny anivon'ny région ary hiakatra hatrany anivon'ny faritra zay le ataonay hoe redynamisation fa tsy famorian'olona tsy resaka famononomby tsy resaka fiatsona artiste sanatria manana akakay aminareo artiste fa mba fivelomana koa ny anareo fi zay le fomba fijerin'le fitondrana sy ny olon'ny fitondrana hoe mba hanao redynamisation de zay le zatra ny trisy zatra ny trisy tany ampianarana zatra nakatahaka de makatahaka be fa tany atsimo sy avaratra mihitsy raha ny redynamisation ataon'ny tiako Madagasikara zany hoe atoko ny fitondrana sy vondrona atoko a miaraka amin'ny fitondrana izany na hoe tia manao plazia izay spécialité an'izay na tamin'ny kabary reny raha tsika nahita misy teny efa nataon'ny sasany tany de naverina nadika zany le hoe zatra nakatahaka tany amin'ny tany ampianarana zao le izy vao mipotra ny nafenina de zao ny zavatra tiako hitondranany faneho-kevitra eto voalohany indrindra aloha tsy tongatonga ho azy ny tsy fahomiazana misy amin'ny fitantanana ny firenena am'izao fotoana zao raha nisy fambiazana teo de nytena hoe fambiazana fa amin'ny akapobeny de resaka hoe tsy tongatonga ho azy zao tsy fahombiazana izao a amin'ny fitantanana amin'ny akapobeny miamahantra ekena namana faniry ekena mpiaino ajaina fa firenena efa niklasina tao anatin'ny firenena mahantra Madagasikara efa tao anatin'ny firenena sahira amin'ny Madagasikara fa ny toerana misy any Madagasikara am'izao tsika miteny zao de ao anatin'ny farahidiny ao anatin'ny marefo indrindra no ninona noho izay le hoe ny mpitondra misy eto ankehitriny de voalohany indrindra mpitondra tsy niomana hitantana mpitondra tsy ampy fahaizana sy tsy ampy fahalalana mpitondra ny trisy zatra ny trisy a ary zatra nanao plazia ary mpitondra ny eritreritra fa tsotsotra fotsiny zany a mitantana firenena izany mpitondra nanao tsinitsinina nanamaivana
izany hoe fanampiana hoentin'ireo mpiara-miombonanto ka nampamatsy vola izay efa fantapantana eny amin'ny akapobeny ny valopolo isanjato de fanampiana mitety-bola amin'ny akapobeny zany hoe vola fanampiny ny avy any amin'ny iraisam-pirenena na ny ireo institut am Bretton Woods io na mety ny FMI mety ny banque mondiale io mety banque africaine de développement mety ny banque européenne d'investissement mety reo banque arabo io tsy fantatsika reny rehetrarehetra reny no manampy atsika fa tsy mahavely tena isika marina hoe misy tompona andraikitra maro tao a ny fandimby a mety nahatonga izay fa ity farany ity zay fototry ny krizy ara-tsosialy fototry ny krizy ara-toekarena zay mitarika zao krizy ara-tsosialy izao noho izay tsy fahaiza mitantana noho ny oeraoera noho ny lainga noho ny tsy fiomanana tamin'ny fitantanana firenena de inona no asetry ny fitaraina ny vahoaka sy ny fanakianana na ny sosikevitra entiny ny avaty amin'ny fanoerana sakatsakana araky ny teniko teo raha matahora atsojaya famoronana nambara tao anatin'zany raha saika anatanteraka reo dynamisation na tsirabe ny avaty anivon'ny solombavam-bahoaka sy ny avaty anivon'ny tiako Madagasikara de anisyny tompotra ny raiky mpanjakana ny laza hoe fanomanana fanonganam-panjakana no ataon'ny tiako Madagasikara de nandeha daolo zao resaka tsy mitombona rehetra izao dia nampometa ao anatiny a tsy nisy nandray ary tsy nisy atao hoe nanohy izay tenina tompona raiky mpanjakana ministra nanambara fa fanomanana fanonganam-panjakana fa ny zavatra hita dia fikambanana tokany ndraiky aloha fa tsatako namana fanirina nisy maromaro hafa tao a nylaza hoe ahoana moa ny anekena etsika atao zay anonganam-panjakana ka nomezana lalana izany any atsirabe raha fanombanam-panjakana ny zavatra eritreretina ao anatin'zany mirediredy ianareo hoe atao fitaovana ianareo fikambanana kely toy ireny mialatsina kely nitenenako azy satria fikambanana mbola tsy rena ohatra am'zay révolutionnaire tamin'inona zay ny anaran'le fikambanana mba ifanatrika rehefa tsy faly ianareo fa iza miporofo ary fa azone torinana e ianareo e tony torinareo any raha matoky le mansa tamin'ireny zavatra reny sy le mpanolotsaina ny tanàna hoe manala baraka fanalam-baraka anay zany fanalam-baraka ny atokotiako Madagasikara zany fanalam-baraka ny mpitarika ny fanoerana ny ivony RMDM sy ny tim zany de tsisa fa président Ravalomanana zany teny raha mato ministre zany a sy ny teny le fikambanana hoe révolutionnaire zay ny tena hoe fikambanana kely tsy makaiza akory de rehefa izay zao no mitory ohatra ka hitory izay sira mihitsy fa tsy ho raisin'ny fitsarana akory zany mody raisiny zany a de apirimina ny anaty tiroir any zay ne le olantsika am'ty zavatra ty efa nitena teto tamin'ny fandraisako fitenenana tamin'ny heriny fandraisako anjara tamin'ny ty fandarany ty ny anareo io tabataba anareo io fietsika rehetra ataonareo io zay fa fatapoko fatapirenena fa mahavaky vavany olona miseho mafy be anareo de avoaka anareo hoy ato hoe nanafarana maramila sy polisy zandary avy aty an-tananarivo nandaniana vola fa tahotra ny BDB tsy ao le fitiavana ny irairainareo io tsy ery fa tahotra hoy aho mitovy am'le vovoanam-bo zay tsy tianakorotana raha tena ratsy saina ane izahay e araky ny tenko marefany ny fitondranareo e zay hoa mahandro fifidianana ary atsaharo anareo mpanara-baovao ekeko mety tsy hitovy hevitra itsika fa zay zampitenenina ny zavatra tsy nefleure ny imagination any mety misy ray vy any ambadika any mety misy roa fizay atanivony tiako Madagasikara izay atanivony solombava-moaka tiako Madagasikara président Ravalomanana ny bro politika tsy misy mieritreritra fanonganam-panjakana tsy misy mieritreritra hiditra any anatin'izay fitondram-panjakana na akaseza diso ianareo miteny an'zany zao ny antony hitenenako azy satria hoe nahazo 400 millions de dollars tany ampamatsy vola de efa misisika hiditra daholo andahony anao fampiavana-pirenena andahony anao fikaonam-pirenena tsy misy ifandraisany am'zany ny antony hitakinay an'zany fikaonam-pirenena zany fa ny anatanterahana fifidianana madio eken'ny rehetra andraisan'ny rehetra anjara ary ko voatsara araky ny tokony ho izy amin'ny alalan'ny seni sy amin'ny alalan'ny ACC zay ny tadiavinay de sasany mahita volana alohan'ny biby ohatra ny fahalitsikeranay tsy maninona mety misy tsy fitiavanareo anay fa zay nge tsy manerana riditra ato anatin'ny atoko e fi tsika afaka miady hevitra na izany aza taiza tamin'ny teninay na tamin'ny fihetsika nasehonay no izay zany isan'ny tena mba mampalahelo tsy eny mampalahelo moa mana fotoany e aloha atao hoe zay mahasorena ianareo mahita volana alohan'ny abiby nefa alohan'ny biby sa alohan'ny abiby taiza zay ny mbola niteny
fa mangataka toerana na tale jeneraly na sekretera jeneraly na toerana ministra na prime ministra taizany avy aty anivonytika Madagasikara ny mbola renareo ny teny an'izay fa ny fanaonareo ny eritreretinareo ao ataonay sanatry tsy miditra am'zany izahay ary raha tanonga-mpanjakana zay fa nanonga anatry ny ela fa samy hafa isika ny 7 dinareo adino reny no atao fanongana-mpanjakana mody fitarian'olona eny an-dalambe ireny ireny fanakaramana miaramila ireny reny fijoroana eny enenelona miaramila mitambasy reny ny atao fanongana-mpanjakana reny fitifirana lapa reny tamin'ny alalan'ny tafondro na tany ambotsy rohatra io na tany iavoloha reny ny atao hoe fanongana-mpanjakana inona ny fanongana-mpanjakana mihoatra noho ireny nenevy ianao re dynamisation tsirabe zany soavinandrina ary de rehefa te anakana nareo de manakana rehefa matsiarinareo de manakana inona ny nataonareo tamin'ny 7 mbala zao hoe tena zay lizy hoe tahotra lizy namana faniry a tahotra lizy a fa de zay mahandro fifidianana ary mafisiko zay miomana izay a matonga anao redynamisation ny tim de miomana ampandresy a ny candidat ary tsy mitrisy ny tim tsy maome vola olona ny tim tsy mizara vola ny tim tsy mividy vatin'olona ny tim fa ny tim de mahatoky ny fitiava amin'ny vahoaka sy ny fanantenana napetrana tamin'ny président Ravalomanana atreony anay a vita zay le izy namana faniry ka misy anapikalany zay manko depute fetra eo am'le lozika an'le fanjakana mihitsiny zany satria le fatan'le fanjakana le pratika politika nataony zay nahafahany zany a nitondra vahoaka an-dalambe 2009 sy 2018 de hitany zany zay zany ny zavatra mety ho hitan'io zany satria zay manko mahasarotra an'le hoe maka fanjakana mora fa no mitazona fanjakana sarotra ka rehefa eo am'le fanjakana tazomy le fanjakana zay mbola divotry ny ady atrany sy tsy faiza mitatana de mba mitsikelikely ihany izy ety am'varavarakely mijery ohatr' zao de tsy mahatombotsiraka mihitsy izy satria za tsy miresaka karma tsy miresaka an'zany ary za tsy miresaka an'le hoe nitody tsy misy fa nataony no miverina tsy ohatran'zany le tiako teneneto na hoe mahana amin'ny ataony ve na hoe aloha ny enjehan'ny omby masika toy zay ny enjehan'ny eritreritra fa le zavatra ataon'le fitondram-panjakana sy le fihetsika rehetra ataony izy menakavy io le teneniko hoe raha misy pneu vakoka mipoka de fa taitra reo de veriny fa coup d'état iny misy mpivarotra midina an-dalambe tsy faly amin'ny fandaminana tsena fanonganam-panjakana iny aminy misy taxi tsy manaiky de milahatra milaza manao hoe misy mangalatra ny asanay amin'ny alalan'ny taxi moto fanonganam-panjakana iny aminy misy tompon'andraikitra tima mitety fokotany manomana redynamisation de convoquena le olona manomana fanonganam-panjakana reto zany le lozika an'le fanjakana satria le fanjakana zany de veriny fa le pratika ny pratika n'olo io tena marina de redynamisation ataon'ny olona ataon'ny antoko zay mahavarina za tsy mbola nahita mihitsy ny tato anatin'ny firitaona zay ka nandeha le voambolana redynamisation fa naka ny voambolana iny ny antoko tiako Madagasikara fameloma maso mba hahafahana miomana sy miatrika am'izay endrim-pifidianana ho avy eo fifidianana madio ia fifidianana zay a ahafahana mitondra fitoniana fa tsy fifidianana zay a feno zavatra masiso malotoloto feno tsilo ny ambadiko zany mbola adevitra afo zay de reny redynamisation reny matahotra le fitondram-panjakana satria everiny le izy fa fanonganam-panjakana ka le pratikany hoa no everiny fa pratikan'ny hafa de mba anyko izy mba mamoriponina redynamisation any amin'ny toerana misy azy any fa mahagaga le redynamisation ane fanasam-le masom-bahoaka e fanasana lamby masom-bahoaka e de mampime amin'izy misy fifananana hafahafo zay hoe ranona nahatondra olona betsaka raha ihanina sy nahatondra olona raha ihanina ny antoka zao raha ihanina sy ny antoka zao raha ihanina afaka nanery be ny tanàna sy ny président mifokotany raha ihanina afaka nitondra olona tamina sprintera zao satria te ho hitan'le ramose daholo hoe milay zay ny azy zany zao de io zany ny zavatra resahana amitsika io hoe focaliser le fitondram-panjakana ary diso adversaire mihitsiny diso stratégie
satria lasa variana manentsika amin'ny mpanohitra, manentsika ary mamorona krizy vaovao amin'Andriamantoa marikaravalomana, anentsika azy irak'izay ale rehetrarehetra. Tena natsapa ataontsika hoe nanohitra amin'ny président marikaravalomana n'Andriamantoa Zafy Albert, fa tsy mbola naheno a na nahita hoe nisy tamin'ny déplacement fitsidiam-paritany nataon'ny Serena de ny sakanana raha ho an'ny Fianaratsoa, ny sakanana teny Atsirabe, ny sakanana teny Ambositra, ny sakanana tany asa Ambohimasoa, Andriamantoa Zafy Albert. Tsaroko zany de resako. Na Andriamantoa Didier Ratsirakara nanohatra amin'ny président Zafy Albert, inona no nataony? Navelany niditra direct tamin'ny RNM président Ratsiraka ny kabary avy any an-dafy. Navelany Andriamantoa Zafy Albert. Mbola afaka nyteny tsy mety amin'ny fiainam-pirenena, tsy mandeha amin'izay tokony izy io. Tsy ohatran'izao ny zavatra nanongananareo anahy. Avoaiko tity, avoairo zao sy ny sisa, satria fantatsika tsara tany Ankanja, tany amin'ny Ananarasara nisy Anna be misy tamin'ny 91 reny, de nisy gadra politika tamin'izany fotoanandro zany. Mba misy any liberté nomeny olona. De any zany zao zany le izy ambony be député fetra l'État an'le tahotra. Ino moa zany mbola ezaka mitady an'le voambolona tsara zany l'État, le tao an'le tahotra zany. Nefa tena miakatra be mihitsy le eny le ta tsy fantatry tsolo izy fa le tan'le tahotra zany fa ambony be. De mitarika inona l'izy? Miakatra le adrénaline de le tension koa mamely be mihitsiny, de mifangaro ao, de le battement le foot tsy battement normal tsony am'le fitondram-panjakana, tsy manaraka gadon'le tena norma tsony. Le pulsa refelona miazakazaka be, de mipanika izy menakavy. De zao avy ny 26 juin raha mahay feona pétard reo olo reo. Wa efa misy fanonganam-panjakana indray ny Vatikana. Mahita mpianatra mity fanonganam-panjakana re. De zay sisy. De le inona? Tokony communication mandeha makany amin'ny développement. Communication arina makaty am'le fanohenana le faninjena an'le opposition. Zao de mitoy ihany. Voavy ny teny zao président marikaravalomana tamin'ny latsinainy mirarakopana, mbola makitsika rehefa aveo député fetra, mirarakopana ny fanambaram-panohanana ny ary ino moa zany fanaingana ny reo rehetra zany mamaly amin'ny filoha marikaravalomana, ary mbola toizanao moa zany satria tena misy aksa tena mipresize ny filoha marikaravalomana tsara mihitsiny nandritra iny fotoana zay nanaovany fanambarana lehibe iny. Ny tenako moa mety na tsikaritra ianareo fa tsy nanatrika izany ny tenako satria noho ny antony ara-pianakaviana de nisy moa ny fahoriana zay nidona tamin'ny tena tao atokantrano mihitsy tao an-trano de tsy nafahana ny ala, ary hitondrana ihany koa ny fisaorana sy fakatelemana ho an'ireo rehetra na nandefa solitena na ireo tsy afaka satria raha malala ny fahasarotan'ny fotoana am'izao fotoana zao dia tsy misy tsiny mihitsy fa dia mahay zavatra le Andriamanitra na manafanitra satria samy manany anjarany. Tsy misy eo mitanily io. Fa mety anjaran'ny hafa tao aminay noho tamin'iny herinandro iny. Fa mety ho an'ny hafa satria voafetra moa ny fotoana fa atsika miaina ety amin'ity zao tontolo zao ety atany ety ka dia zay no afatra ary saika adiniko zay afatra hoe mety tokony antany mantsy ny namany fa naniny ny fetra, naniny ny député fetra tsy teo amin'ny sary satria tao anatin'ny fahoriana tamin'ireny fotoana ireny. Ary fandevenana mihitsy latsinainy iny. Tao anatin'ny fandevenana mihitsy ny alatsinainy de nisabotsy torak' izany tao anatin'ny tena mbola nisy fionana zay niarana nakasary tamin'ny président Ravalomanana. Zay ny amin'iny fa ny fiainana mitoy Miara Manonja mitoy ny fahasairanana koa mitoy ary mialalina sy miasarotra aza. De izao no iverenako zany ny teniko tany am-boalohany zao fandaharan'izao manao hoe tsy tonga ho azy zao tsy fahombiazan'izy zao na manafaniry sy mpiaino ajaina. Inona no antony? Rehefa tsy hain'lay mpitondra zay tsy nio manao hoy ao mety tsy fahalalana, ao mety tsy fananana fahaizana ampy hitondra n'zany firenena izany sy ny fametrahany ny olona tokony hitondra eo amin'ny toerana zay sahaza azy sy tandrify azy dia izao ny vokany. Eo zany tonga le tsy fahombiazana. Rehefa eo le tsy fahombiazana amin'ny fitantanana, tsy ao koa le mangarahara, tsy ao le bonne gouvernance, tsy ao le fijerena hidratsipiriany kely amina resaka hoe ahoana no amaritana ny lahara-pahamehana ty ny safidy ho atao fa ty no maika.
zay keo tsy hitany a dia tonga le krizy ara-toekarena, tonga le krizy ara-tsosialy, mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana, mirongatra ny alabotry, mirongatra ny resaka fifamonoana, fifampitoriana, satria ny kolokolo dia manjaka ialako tsiny fa ao ministera ny fitsarana, ny ao anivon'ny fitsarana, na ny anivon'ny ministera isa-tsokajiny, ny tsy fanendrena ndray tompona ndraikitra raha tsy voaingana ny resahan'ny namana faniry sy tonton monta teo ny am'izay hoe voaingana nge vao nitendrena le tompona ndraikitry ny aray le agence de recouvrement ny avoir illicite fa de miandry lava tsy tapa-kevitra mirorosaina fa ny mahamaika de ny anakana ny anao atsojay sy anao raha matahora ary manafatra mpitandro filaminana marobe any am'izay etsika ataon'ny mpanohatra taria amin'ny président Ravalomanana. Andanina voly izany, andanina indemnité zany, andanina resaka solika izany, mandany andro ny mpitandro filaminana ianareo. Zao nefa ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny toerana rehetra zay ale hitanisana maky gazety io maraina io, ary nisy ny afatra nampitainy namana any amin'ny faritra laotra iny, namana kaiky atao anivon'ny orinasa tserasera MBS, groupe MBS hoe nalain'ny olona akeriny ny fianakaviana akaika an'izany a namana ato izany, hitakina vola be amanjato ny tapitrisa ariary zany raha eo anatin'ny maro. Misy manafika ny fivarotana poissonnerie, fivarotana trondro vokatry ny vanendranomasina ireny, misy manafitra tsy mitsahatra ny fanafiana cash point, tsy mitsahatra ny fanendahana ny anelakelan-trano any. Eny fa ny olona eo akaikinao ny ray metatreo ara raha sanatria mahita ny volanao latsaka na ny poketranao latsaka de tsy miteny, satria efa ao anatin'ny fahasairanana lalina ny vahoaka na ny tsirairay ny olona akaiky anao indrindra, noho ninona noho le fahantrana lalina iainany a miovatra amin'ny toetsainy, miova daholo ny fomba fanaony satria sahirana ary tsy mbola sahirana ohatr' zany a hatram'izay a tiako tena hatram'izay ny ainany zay mihitsy, hatram'izay ny ainany, hatram'izay nahatsiarovany tena dia na ny olona tsy manana eritreritra akory ny angalatra ara de sanatria araky ny teniko teo mety latsaka ny volanao, latsaka ny stylo anao, latsaka ny telefoninao, fa ny akamarony tsy miteny hoe latsaka nge ramse, latsaka nge dadato ny telefona, fa tena misy na anivon'ny fianakaviana no inona tsy manome tsiny an'ireny olona eny a noho ny fahasairanana misy iainany ao tokantrano anivon'ny fiarahamonina eto anivon'ny firenena no mahatonga an'izany. Iza ny tompona andraikitra? Ireo mpitondra ireo tsy mahatafavoaka baolina, tsy natateraka ny zavatra nampanantenainy, nresahana tamin'ireny fotoan'ireny hoe autoroute fampiresaka amin'ny rify efa famatsim-bola mampitoerana Antananarivo sy Toamasina, aiza fampiresaka amin'ny Egyptianina io ndrefa hoe lasa ny filoham-pirenena nakany Dubai, tsy mazava aminao intsony hoe inona moa ny antondihan'izany filoham-pirenena zany, ararahany manokana ve, businessny manokana ve, numerika hono ny tonantsika any amin'ny fampandrosoana fa gatsy le Artemisia ndray, le Artemisia lazaina fa $3000 ny ray taolina de ny varo izy $300 sa $100 moa ny taolina de aleo ragatsika ary vahoaka malagasy amboly an'ty Artemisia ty daoly, aiza ndre matofoloa ny mamaika anareo de ny andefa tandro filaminana no hiaty eo, ny mamaika anareo de ny anafatra entana avany ivelany fa tsy ny fanapinina ny mpamokatra teto atoerana, indrindra ny mpamoka bary, tsy ny fanatanterahana n'lay satria nitsatsona tamin'iny président Ravalomanana tamina vita lalana ray alina kilometatra de tsy nataony le lalana miakatra midiny izy raisina any amin'ny mpamboly raha ny akotry vary akotry ny resahana ary mampitaraina ny any aloatra any am'izao fotoana zao noho ny tsy fisian'ny lalana sy ny aratsian'ny lalana dia ny mpijirika sy ny mpanelanelana no mahazo tombony be deaibe dia sady akoatr'izay mbola manafatra vary indray ry mpitondra manam-pahaizana tsy fantatra raha hoe nipetraka tamina kajina inona ile hoe rotaona vao mahavoka bary, nipetraka tamina fahalalana taiza hoe angalana taranaka ny omby vositra, nipetraka taiza ty teny lava hoe sambany tamin'ny firenena hatram'izay nahazoana fahaleovan-tena no nisy an'izao sy zao jerenao le sambany resahan'ireo sambany any amin'ny ratsy, sambany any amin'ny zavatra tsy mety izay mbola tsisy nanao teto fa toetra mamoehatra lainga sy oeraoera dia ailika ty izy araky le teny namana faniry te hoe zay mihetsika rehetra ninona fihetsiketsina misy mitangorongorona amin'ny mpianatra nitaky ny vidika atsembohany ny mpiasa paramedy
ny paramedy io naneny ny personnel administratif sy teknika ny reny anjery manontolo sy université reny tia mandeha foana ny resaka hoe misy ambadika politika de izay ny taizainareo an'le vahoaka de ny tena mampalelo ao anatiny ireo le tena olobe le goaibe manodidina ny filoam-pirenena tsy misy voakitika ireo fa na olombo fidy any amina communea mbanvohatra sy communea madinidinika de any amponja zao fa firifiry na manafaniry sy mpiaino ajaina ary na tonga ny asa secrétaire général iny samy filohany ny atoko PSD alako tsiny fa manona anarina raha matobe zaza hoe totsy nisy mba voakitikitika na mibe ny tanàna natananarivo izay efa nisy zavatra maro nitsikirana sy navoaka an'ireo mpanolotsaina ny tanàna na manafaniry hoe ireto ange zavatra tokony anaovana fanadiadiana SMGD hoe tambikarama tsy alohany be ny tanàna fa sa mamaly raha matory alatina raha volomanina mialatsiny fa tononiko mihitsy anarany raha mato mpanolotsaina hoe prérogativany na hoe fahefan'ny be ny tanàna hony tsy manome solotsolika ho an'ireo mpanolotsaina ka na volanao sy ororasanao raha tsy azonao atao zany toute-peine mérite salaire aiza moa no ajain'ny olona le mialatsina fa na filoam-pirenena na ministra na mpitondra na sénateur na député na mpanolotsaina ny tanàna na be ny tanàna natananarivo fa zao le izy azagaga rehefa tsy manajanao tsony le olona satria nitoetra ratsy sy ny fomba ratsy nampianarinao azy ary misy teny frantsay manao hoe le respect ça se mérite c'est pas un droit tsy mety zoanao no ajaina fa mila mendrika koa loha ianao fa amendrehan'zany tsy misy zany satria inona any amina faninanana hiditra zandary hiditra polisy hiditra mpitsara hiditra ho mpiasa-panjakana ambony hiditra mpiasa-panjakana tsotra ity mandeha 10 15 30 40 millions zany bianco zany apahany kely any apahany hoe face visible an'le iceberg fotsiny reny le mipotra zany fa ombany eo ny tena manao an'zao le ramandry be iny fa kely ohatran'ty lohana micro ty no mipotra eo satria raha vao mitady anao fanadiadiana na androso fanadiadiana reny rafotra napetraky président valomanana reny mafisiko zay noho izay le finiavany ady amin'ny kolikoly fity fitondram-panjakana ity manao maso be tsy mahita rehefa ny eo akaikiny no manao zavatra tsy mety ary mino ianareo fa maro am'ireo olonao ireo no miraitsy kombakomba amy zavatra maro na de ireny arany navoaka ny cour des comptes makasika ny resaka fitantanana sy ny lalana nalehany reny vola fanampiana avany ivelany reny hoe vola tamin'ny covid zany iadivana tamin'ny covid de zao mangina isaorana na manao nivony antemera-pirenena ny solom-bavambahoaka ajaina isany hoe nisy ny fanadiadiana izay ho atao makasika an'iny hatram'izao loha izy de mbola tsy hita zay falehany miteny aminareo fa hatram'izao de mbola tsy hita zay faleha fa ohatrany sady tsy mety miainga fa resaka ny natao de nijanona treo nisy koa ny solom-bavambahoaka ihany koa iresaka momba ny volamena anao fanadiadiana manokana makasika ny resaka volamena engany mba tonga hatramin'ny farany zany fanadiadidy zany fa mino izay afa tena ivo mifanoherana sy solom-bavambahoaka ny tiako Madagasikara fa misy olona dao le ao ambadika ao ary olona kaiky an'izao fitondram-panjakana zao miraitsy kombakomba miray petsapetsa ao anatiny zany zavatra rehetra any mampahantra vahoaka de ianao be ny tanàna kely aria de migadry ianao asa mety misy isika écriture tsy mifanaraka tamina asa nisy tsisy fifandanjana ve nisy zavatra tsy nifampiarahana ve nisy procédure na fombafomba tsy narahana ve fa ato avo zato eny avo arivo eny no ataony lay mpitondra goay be goavana manodidina ny filoam-pirenena jerem-potsiny atao ohatrany tsy misy zay ny zava-misy eto am'ty firenena ity de isika rehefa mihetsika hanao re dynamisation tsika lazaina fanongam-panjakana tsika manao an'zao de lazaina fa mikonikonina an'zao amafisiko ny tenin'ny faniry teo hoe ianareo mana ny zavatra nataonareo tamin'ny valo sy roa arivo ny natombokareo fanonganam-panjakana zato isan-jato ny nataonareo dia izay ny eritreretinareo anao tahakireny tsy mitady ny toeranareo izahay tsy mila fiaraha-mitantana anaty gouvernement izahay ataovy ny ataonareo fa andrinay ny fividianana fa takinay ny sy ny fikaonan-dom-pirenena atreo ny anay satria fandy miasa-pahefana tsy misy alahelo tsy misy lonolony zay ny tadiavinay ary ampiatra mihitsy zay miaraka amin'ny président ravalomanana aneo zay fahaiza mitantana ekena hoe misy discipline takina ao anatin'zany mila mbola ho sarotra fa tsy mifendro am'zany izay nyresaka hoe ny anarenana toetsaina ny tena sarotra manarina azy na manafanisy mpiaino ajaina ny fanapotehana toetsaina ny fampiadivana ny malagasy nataony zao miaradia amy fitondrana zao gravy ny nataony ary zay no sarotra de izy am'izay mamelesina hoe
miandrasa fifidianana izy avy nanonga-panjakana ndray Zay. tamy 2009 tena de nitaky ny élection présidentielle anticipé 2018 nahazona an'le gouvernement de consensus de izy indray no miteny am'izao fotoana zao hoe mandrasinareo fifidianana fa zany ny atao endriky ny démocratie ny fizara tsy nahandro tamy zay 2009 indrindra lesona ratsy no nomeny ara tamy 2009 mampome tsisy olona mampome de oatra mamelesina ndray lasa tena ino mo misy namany zay idonera nge reto lity idone reto ipame idonera leçon zany reto ndray zany ipame lesony zany reto tena mampime zany le zavatra ary zareo tsy mahatsapa'le zavatra nataony inona mono nataony SVM mialatsy indrindra namanao amin'ny SVM rehefa nienjehany reto mapara zay nanohatra tam'izany fotoana zany de ozy ny SVM mendrasinareo 2018 fa any fividianareo efa latsaka ikaterena firenena tsy possible atsony mitsangana ary malagasy zay azone toerana tena alefa lasa ny ary mada lasa mitsangana ary malagasy takina fividianana melony fotoana aza terenany zany mendrasa io zareo ndray no mamelesona hony am'izao fotoana zao sady moralisateur no mpamelesona no mpampianatra mendrasa fividianana fa zany endriky ny démocratie nefa izy no nitondra n'le kolotsainy famotena sy ny fanomban-javatra sy ny fanongana mpanjakana teto Madagasikara de ozy alohan'ny tenenana aloha de ozy nitaola nge endry avadibadiky mpitony lela de alohan'ny andehanana tsara aloha de mila tena manasa tare tsara fa sao de mbola tsy taitrany tsy mifo am'le torimaso de manjary tsy any am'le tokony izy le resaka fa ozy tsy tsara toerana mielesony aleo aloha mpamelesony mba olona azo lazaina fa plus ou moins ihany mba matotra mba misy zavatra tsara sy mivaingana natao fa tsy aty amina hanina hafahafa l izy de fitefetra sady maraparantsika fa izay le hoe krizy miteraka krizy ara-toekarena ho any tsy fahaiza mitantan'ireo olon'ireo nikitrano an-trano nataon'ireo olon'ireo ny fanatsotsorana ny hoe fitatanana ny raharaha-pirenena amin'ny akapobeny de nitsotsoron'ireo olon'ireo zay le hoe tsy niomana tsy ampy fahalalana tsy ampy traike fa tsy ampy zahatra maro be fa izao nitera ho resahako de hoe aizitsika izao aiza situation misy atsika am'izao krizy ara-toekarena nresahako teo krizy ara-tsosialy nresahany président Ravalomanana de izao ao anatin'izay izy no mbola sa manafatretana manafatra vary miteniteny mirediredy miteniteny foana amresaka omby vositra angalana taranaka iopy coton de tuile amboly coton de tuleara maro be ny zavatra tena hoe tena manala baraka n'le firenena tena hoe manala baraka an'reo raha aman-dreny ay mbola 510 sy ny 480 zany rehetrarehetra zany fa mba iza loatra raha ngaty ny tena mba panolotsaina sy mpanome vaovao fa ampijabahanareo tanteraka mihitsy ange le filoam-pirenena de io zao fampijabaana hafa ndray o ifanafarana io sy nresaka varorotaona vo azohona vokatra tena tsisy ohatry ty de niendriky mifandrosondro satria taitra nahitany Dubai taitra nahitany Dubai de io téléphérique hatram'izao mbola tsy hita io tana masoandro io resaka autoroute io RN13 io flyover tsy misy tanteraka ny zavatra tanteraka de tsy menatra fa le plaque ohatran'zao iny le nanatao vaty fehizoro rocade est rocade nord-est de novana rocade ny arivo de tangenana tsotratra zao fotsiny le asa vitany le fitondrana teo aloha PC 23 ko ohatra zany taizataizany tsy nanaovany tena hoe samba ny te tamin'ny tantarany firenena nisy filoa sy nisy mpitondra naotrany de so iverenako resaka krizy teo any fa zako moa tanka fanapo mihitsy satria mitamberina ao andoha ao le zavatra rehetra mampatsiafa niry de tena hoe zany tokoa ka hay nisy an'ry koa nge eny tokoa mbola nisy an'zao koa nge député fetra ozy fa niry fa izao ty resaka hoe krizy ara-toekarena ty mbola iamafy ty tsy sanatry manozina atsika malagasy lavitra zany tsy midika fanongana-panjakana ny fitenenana an'izao fa miteny amitsika ny tenanay efa nyresahan'ny président Ravalomanana ty fa amafisiko ety any keo manao hoe raha io fanafaranetalalava io mandritry ny mbola fitondran'Andriamatoa Rajoelina no mbola ho atao satria ny fanondrananetana zay azahotsika vola vahiny efa tsy de misy itsony ny eo ampelantanana efa horitra ny vola devise na natao hoe vola vitahirina vola vahiny ato amitsika de ny fanafaranetana nefa tsy mitsahatra tsy misy ny fanampianan'ireo le mpandraraha eto atoerana ireo mpamokatra eto atoerana fa maka le vahaolana tsotsotra le tany male mandrena mpangady izay miteraka
fahavoazana raha toe-karena izay ny lalana mbola nysafidiny lay mpitondra ankehitriny de eo le loza satria refa tapitra my vola vahiny aiza moana hitanao volana farana solika ataon'ny vahiny iny nariarinao io vola zay efa nataon'ny reto mpitondra reto zay ampitetaka azy amy tany tsy ho raisiny olona io tsy mandeha amy rano ny fiara sy ny retrarehetra na ny fitaterana hitombo ny fahasairana mbola tsy miatra le vérité de prix a satria efa tsy nekeny ny mpamatsy vola ny anomezana mihatra ny 100 milliards ariary ho subvention izay omena ny jirama izay tsy nanao nininina natsarana zany mihitsy ty fitondram-panjakany ty amy resaka famokarana herinaratra sy famokarana angovo fa mifisehosehoana ny be debe to reo fisehosehoana maro teto amy firenena dia zany rehetrarehetra zany mbola miandro ny vokatra zany sika ary raha izany ao anatin'zany olona zany ny ady any Ukraine ny blé zao ny olona na ny varim-bazaha efa tsy miexporte tsony zareo a efa fino azy fizy miomana ny am'izay mety mbolo krizy ara-tsakafo a mety isy a noho izany ady any Ukraine zany inona ny mba raisin'le fitondram-panjakana ny vorony tao amy conseil des ministres nijery fepetra ony mba say voavoakany ane inona navoaka n'zany conseil des ministres fa blabla resaka taingina teoria ambony latabatra oferana rahana maso ny vidinentana voka vitany raha maso zany inge misy politika lalina menga avany amy resaka famokarana menga avany amy resaka hoe mandalo eny anivon'ny mpamongady io mandalo eny anivon'ny mpanjary io misy zavatra marobe miditsy ao anatin'io mandrafitra an'zay le hoe itiny tokony ho vidiny mekena mety misy manafinetana any ambadimbadika any zavatra mety izy zany fomban-javatra misy manao an'lay hoe inona fiteny andreny hoe angoniko tya rehefa miakatra ny vidiny de ho avoakako ny ahako ohatrany kajany zany anjaranareo fanjakana manara-maso zany ny olona angedy zao iza le olona manao andreo ny olona mpanambola miaraka amy fitondram-panjakana ihany no manao an'zany iza moa ny tena mpanambola eto am'ty fireneny ty ny olona miaradia am'ireo olon'ireo ny akamarony ary nahazo ny sasany tsy amin'ny ara-dalàna ary nanasana nefoefo efa ndresahako zay tamin'ny heriny lasa mpanefoefo amin'olo ny tsy ara-dalàna zay le izy indresaka hoe krizy ara-toe-karena hiteraka krizy ara-tsosialy ka raha mbola ampiarina ao anatin'zay ny vérité de prix na le tena hoe vidiny netana tena izy de asa zay anjo atsika eto de inona no ataony any amy mpanohatra daholo ny fanonganam-panjakana sy ny eritreritra sy ny tahotra ona refa efa manao an'izao mpitondra tsy maraka ny azakazaky ny filoam-pirenena ny gouvernemanta sy ny ministra ary ny mpanaradia azy de manao an'izao zao fialana pahadaolo zany rehetrarehetra zany fa ny fomba fitantanana amin'ny akapobeny tsy ny omanana no mahatonga an'izao tsy fahombiazan'izao a dia izay ny amin'ny akapobeny a ndrara tiako resahana makasika an'iny amana fatria ny lera efa kaikikaika dia amaranako ny teniko zay le mbola tsy firindrany ohatra ray ty amaranako azy resaka boriboritany fahadimy tao anatin'ny CLD de nanatateraka asa ny tany anivon'ny boriboritany fahadimy tena ndray soro misy lalana manjato metatra nasina CLD efa siady izy am'zao efa siady satria tamy 2020 zay am'izao fotoana itenenantsika zao de raha vaniny kolasy a ao anatin'ny asa zay tanterahany azetipa izany tatatra en béton misy sakany eo amy 50 cm de misy sarony misy dalina zany aloha ampafantarantsika fa le sarony iny natao hoe dalina fa tsy le tatatra le hoe latsaka atao anaty dalina mba mifampitaizitsika fa tsy hoe latsaka atao anaty dalina fa latsaka atao anaty tatatra de le tatatra misy dalina misy sarony zany dia ny ravany zany zavatra zany vita araky ny tena règle de l'art ary sarotiny am'zay zavatra zao tsika amy teny zao noho tsy fisiny lay fampiresahana fanadiadiana fifandraisana antirandreo tompona ndraiky mpanjakana isa-tsokajiny dia satria anatin'le tetikasa fa tsy ny AFT voly zany de raha vana vola atsipy any anaty afo tsy eny ambaravarakely satria vola eny ambaravarakely raha tsipy misy mandray mahasony afo iny fa vola atsipy any anaty afo levona asa efa vita tsara raha vana am'izao fotoana hitenenako zao zay le izy mampalahelo hoe tokony ifampijerytsika raha matofoloany andemeram-pirenena satria vola mpanjakany reny zavatra reny zay a tsy olombavambahoaka sy ny anivon'ny distrika no anisiny tafiditra anatin'zany komity a mandrafitra sy mitantana an'zany a atetikasy zany ka dia zay tsetsatetsa tsy aritra fa zany a taratry ny fomba fiasany zao a fitondram-panjakana zao isanambara tongana sy amin'ny ampakapobeny dia zay nanamana fanira misy ny famaranana dia tongotra ny namana faniry zany a alohan'ny amaranantsika tena amaranantsika azy misy fanambarana mbola misy tonga eo tsaiko izay namana teknisiana de vaketsika ty fanambarana ray ty zany a zay avy aiza ndray izy ty ay proravaly manana angezao any never give up time izy nao ay
tiara le izy a taorian'ny fanambarana atao amin'ny filohan'ny mpanotra marika ravalomanina ho maly talata 30 Mai 2024 de manao za fanambarana zao zahay ao amin'ny vondron'ny pro ravalomanina Fransa. Voalohany tsy azo ekena itsony fa nitsakitsahana tsy misy fiafarany lalam-panorenana. Faharoa tsy azo leferina itsony tsy fanajana ny fahafahan'ny olo-pirenena mivezivezy sy maneho hevitra. Fahatelo tsy tokony ho atao fitaovana hiarovana olombitsy ireo mpitandro ny filaminana fa tokony hiaro ny vahoaka sy ny fananana. Faefatra ampy zay ny fandeferana sy fandeferana antsirariny ataon'ny mpitondra ankehitriny. Fahadimy feno kapoaka mahidy ary tonga ny fotoana andraisan'ny vahoaka tany nanoavina. Noho izany dia halao hery koa manainga mavesatra ny malagasy saika navaka izay na ny any an-tanindrazana na ny aty an-dranomasina ampitan-dranomasina hanao soroka miara milanja tanina miara mandray tongotra miara mamindra tiarovana ny tany tandalana fa efa tsarariny tsony zao ndeha ary hiaraka hanarina Madagasikara fa nitaotrano tsy efandrery ary izay mitambatra vato izay misaraka fasika zany. Izay ny fanambarana nataon'ny pro ravalomanana zany avy any ampitan-dranomasina iny vakitsika teo iny. Ya amaraparantsika fa sika dinga mbola misy mandefa message ato ozy le namana mbola resaka andramasina ange tsika de bitefetra tamin'ny herin'ny androany de ozy le namana mandefa aza adino andre matoa faniry fa zange anisan'ny matany anko zo zany io zo miadana de marina tokoa zany satria de eto de mbo miteny na am'le fitondram-panjakany tena raha ohatra zany hoe le pavé kely ataonareo sy le anaovana oeraoery iny jerevana de tena hoe miasinareo fa raha mijery ny lalana any ambanivohitra any de bitefetra ny aina zany tsika avy aty ambo miadana tompoko sady anaovana kokoa foana ho atsika zany mahazo any Alarobia Vatsolo de ambo miadana de iny am'izay mitsofoka ny ala Besoela iny zany de mahazo an'le saritra inona moa zany saritra ovana tsy manjaka vahoaka nosy be Trimoloarano aloha de zay vao mandeha nosy be manjaka vahoaka de misy an'ry izy ary manga be kopakopa tanana ho anareo satria am'le lalany reny de tena misy vahoaka tena mahafinaritra le malagasy mivoaka aty amin'ny commune Mandrosoa de ratsy tompoko ny lalana de mahazo anambato fahavalo iny de mivoaka ato amin'ny commune Tsefa de zay vao tonga aty ambato fotsy aty zany ratsy de ratsy tompoko le lalana tena enjana de zany rehetrarehetra zany hoe ohatran'izany ny asa tokony ataonareo fitondram-panjakana mijery ny zavatra fahasarana ny vahoaka fa tsy manao haingonaingon-javatra fotsiny ety amin'ny ville aty de anaovana show politika mba anaovana récupération zany de fetrena fifidiana sato fa misy commentaire rolo de bitefetra vakiko de tena faranantsika tanteraka ny fandarina aloha zany dahoara vetivety ary mambo rabiarso redynamisation zany raha hoe fanonganam-panjakana araky ny hevitry ny manam-pahaizana ankehitriny de manao redynamisation koa izy fa izy zany anongana azy anongana an'izy ohatrany tsy mifakahazo le resaka tsara le remarque marina zay ay de miverina ihany koa de vinina rabaroelona fa tena tsy misy toy antsony zany le 11 milliards sy ireo volamena nivoaka teto de mbala zao député hoe tsy afaka manao enquête parlementaire ononareo zay zany vaovao farany zany le 11 milliards moa tsy haitsika tsony zay nefarany le 11 milliards fa mino tsika fa mbola istoyany eny ara député fetra marantsika misaotra namana faniry fa de alohan'ny amaranana dia misy ty mitodika amin'ny mpitondra fanjakana anisan'izany voalohany indrindra ianao andre matofo loha-pirenena Andry Rajoelina ninninno raha matahora ninninno atsojay ninninna sakatsakana ataonareo anay tenivon'ny fanoherana izay tarihan'ny président ravalomanana izay solo mavamboaka tiako Madagasikara tsy ampihemotra anay zany ny amin'ny fitsidiana sy ny fanatanterahana iny ataony hoe redynamisation fanomezanay ainga avao raha dika teny gasy angamba zany redynamisation zany de tsy misy hoe coup d'état mihitsy zany tsy synonyme zany raha mifahalalana azy ka de zao ninninna ho ataonareo izahay tsy maintsy andeha raha mbola manana zay hoe amin'ny materatany malagasy ny zoanay amin'ny materatany malagasy anay zay izahay de tsy anareo mihitsy no anakana anay am'zany na anakana ny président ravalomanana fa ho tohizanay ary ny fanakananareo anay no vao maika aporisika anay andeha manerana ny Madagasikara hatrany Tsiranana ka hatrany Toliara hatrany amin'ny faritra tsy matsinanan'iny ka mandrapatonga aty amin'ny faritra andrefana aty dia zay no ambaranay aminareo tsy emotra izahay ary aoka ianao mpitandro filaminana tsy anaiky atao fitaovana aza de lanina re tsy hoe sanatriana reny tsy tianay ny resaka vola efa eo ny fahasairana ny vahoaka
sy fahasairana am resaka tetibola tereniny solika lany aminareo nylany amina resaka fitaterana nylany am resaka tambokarama zany rehetra any ambadika any vo iteo any resaka fa misy ny kidnapina misy ny fanafiana isatsokajiny nany any elankelatrano zany ny tokony hitondranam-pitandro filaminana zay no antso tiako natao namana faniry fa mbola mafisiko a andeha izay a ninoninona ho ataonareo eo tsy anao hoe lahy satria zay ny fitenin'ny sasany le hoe nininona ataonlahy ninoninona ho ataonareo zoanainy mivezivezy a na ho sakatsakananareo amin'ny alalan'ny barazy zay na amin'ny lalan'ireny herisy reny a tsy maninona hijanony zay izay tsy maintsy tonga any amin'ny tanjona zay netretinay tsy fanonganam-panjakana io a fa nareo malala hoe inona ny tanjona tianay atongavana ka dia ao anatin'izay no ametrahako ny veloma mandra-piresaka veloma mandra-pitafa amintsika mpanaraka ny fandarana miara manonja eto amin'ny mbs radio mada dia amin'ny fotoana manaraka indray veloma tompoko eny ary de makasitraka ny rina arabe mananjara i motarsan ary ny député fietrara lamizafimbololona niaraka tamintsika nandritrin'izay adonro sasan'ny mahery kely tao anatin'ny fandarantsika izay dia misaotra antsika mpanaraka ihany ko mpijery mpiaino zay niara-dalana taminay tany am'izay fomba nahazotsika ny fandarana rehetrarehetra isatokantrano manome fotoana ho an'ra-pitsondray solomavambaoka hafa vahiny hafa ihany ko niaraka amintsika fa de ny aina ny matezay hanaraka ny zava-misy eto amin'ny firenena satria tandrazany imbonina nyity anjara brika ny miteny anjara brika ihany ko ny mampahafantatra ary anjara brika lehibe mihoatra an'izay ny tsy mangina fa mijoro rehefa misy zavatra tsy ara-draniny tsy araky ny lalàna misaotra tompola makasitraka tompovavy